nampindraminy le vahoaka fahefana avy amin'ny alalan'ny fifidianana ka rehefa azony le fahefana dia izy no mampiasa azy saingy no izy olotokana dia tsy maintsy manendry mpiara-miasa aminy izy mba ahafahany manatanteraka ny vina izay nampanantenainy an'le vahoaka. Izay nefa dia tokony hirindra amin'ilay filan'ilay vahoaka nametraka fitokisana amin'ilay filoha. Ny zavatra tsikarintsika dia mahery vaika amin'ny paomy dadamo. Mahery vaika loatra rieva manodidina ny filohan'ny repoblika. Misy eva maro lafy ao, misy eva maro endrika ao, ary misy eva maro fomba ao, eva maro fihetsika. Manodidina ny filohan'ny repoblika ary samy mitondra paoma isan-karazany io. Misy ny golden, misy ny paoma varimasaka, misy ny paoma tsina. Misy fe zany? Magaga. Misy ny goavy dia goavy tsina. Fity paoma dadamo ty, dia misy ny paoma, dia misy koa paoma tsina. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay tiako itenenana amintsika hoe mangozozo le fahefan'ilay filoha repoblika. Le fahefana teneniko eto lay autorité. Mangozozo satria maninona maro lafy loatra ny eva manodidina le filohan'ny repoblika. Maro endrika loatra le eva manodidina le filohan'ny repoblika. Isan-karazany ny paoma ampinanina le filohan'ny repoblika. Ary eto tsika dia mametraka zany ao anatin'le izy hoe vokatra izay zavatra rehetrarehetra zay dia mirorosaina le mpitondra mandray fanapahan-kevitra. Fa misasaka ny fehim-potoana hitondrany. Tsika raha mbola tany amin'ny fiatombohan'ny mandat ny filohan'ny repoblika nefa nametraka hoe aleo tarafitsika ny aratsin'le mpitondra dia satria efa nafantatra azy mialohan'ny hitondrany an'ilay firenena. Tsy ny rehetra nefa nanana an'izay ataontsika hoe fahafahana namantatra an'le filohan'ny repoblika zay talohan'ny hitondrany an'ilay firenena. Fa ny zavatra ny izahantsika natao dia napita tamin'ny isam-batan'olona hoe ity ary. Noentina manam-pirofo aminareo fa diso safidy nareo ny safidy an'io filoham-pirenena. Ankehitriny raha mijery ny fomba fanaovantsika serasera dia mahatsiaro ny tany amin'ny nanomboana n'izany ataontsika hoe fampahafantarana zany tamin'izany fotoana zany. Alefa amin'ny feo amin'ny filohan'ny repoblika averina hoe notsika dia resahana tany saina hoe tia ny madiso an'izany, tia mamarina an'izany. Ankehitriny rehefa mijery ny tambajotra tserasera dia izay tsisy valaka ny hitako. Dia izy hoe tafita ny afatra ary mahay maka lesona nareo rehetrarehetra. Satria zay zavatra zay nampitaina hoe tazomy amin'ny tenin'ireo mpitondra ireo. Efa eny am-pelantanantsika avokoa ny fitaovana rehetrarehetra amin'ny lafiny serasera noho izany dia aprimo zay zavatra nylazany ka amin'ny fotoana anankiray dia patsahivo azy hoe ny teny an'ity ianao. Fony mbola pré-campagne tany amin'ny faritra loatra nefa ny teny an'izany ny tena tao anatin'ny fampelezan-kevitra. Ankehitriny le izy tantaratra azo tsapaitanana. Mijery tambajotra tserasera tany Ambatondrazaka toy izay hoe tavita ny afatra mahay maka lesona n'olona rehetra. Mamerina ny zavatra nambarany reto tompona andraikitra reto samy manana daholo zay manana any amin'ny misy anazy any. Zay ilay ataontsika hoe fahalalany faneho-kevitra mba ahafahan'ny olona rehetra ihany koa mahatsapa sy mahafantatra hoe inona ny zavatra nyresahana. Tsy fa mitapitaka eto tsika. Satria be loatra ny fahazarana ny lalan'ny ririnina fanao hatramin'izay. Rehefa tonga fampelezan-kevitra dia manambara fanao an'ity, anao an'ito, anao an'ity. Fa rehefa mby eo amin'ilay fitondrana dia ny mifanohitra amin'izay ny taza amin'ny vahoaka ary lasa tao andasa tsy tsaroany izy ireny satria naninona
mbola tratra monopole tamin'izany fotoana zany dia nitentsika ary namerimberina hoe tsy misy tsony zany monopole zany ry mpitondra fa ny zava-nisy tsy nandray lesony reo ary tsy neny ny zavatra nytenentsika kehitriny izy mizaka nivokan'izany satria averin'ny olona atamberin'ny olona avokoa ny zavatra nylazaina tany aloha tsy zahay rery tsony no manao an'izay fa isika rehetra nefa manana fahasahiana mamerina an'izany ho reny ny mpitondra hoe zao avy ny zavatra nambaranareo ka eto a dia miteny hoe inona le mahatonga n'ilay mpitondra irorosaina satria tsy niomana nitondra fa niomana haka fahefana nanao ny fomba rehetra izy azahoany an'ilay fahefana fa nitondra tsy nomanana hoe rehefa mitondra firenena ke ka tsy teteza mita foany ka hanao an'izay tiana tao fa misy pitsopitsony tsy maintsy arahinao mba hatongavana eo amin'izany ary manomboka eo amin'ny fanendrena ny mpiara-miasa izany atao hoe pitsopitsony tsy maintsy arahinao zany hoe misy masitsivana apetraka hoe inona ny zavatra tadiavinao ho an'le vahoaka ka ny azahoanao zay dia ny fametrahana nyity olona ty eto fametrahana nyity olona anankiray ty eto ary fametrahana ny olona mendrika n'le toerana amin'ny toerana sahaza azy saingindrisy ny zava-misy dia zao niomana haka fahefana fa tsy niomana nitondra tsy nanana ny olona sahaza n'ilay toerana sy mendrika no amin'ilay toerana hanao an'ilay asa hatateraka n'ilay vina izao fitondrana misy zao hany ka rahantsika malala ny zava-misy ankehitriny mitanatana vavytsika maheno ny fanampiana azy ny firenena hafa hoe mahazo an'izao mahazo an'ity mahazo an'itsy fa le Madagasikara zay feno fiebebona tary aloha dia tsy nataon'ny olona ho isany sady tsy aty tsy ary atao hoe matanjaka gidany atao hoe tsy matanjaka fa tokony hotoanana tsy asian'ny olona resaka aiza le Madagasikara androany tsy hita ao anatin'ny karatra ary mampalahelo zava-misy satria tsy ny mpitondra no hiatraikany ny vokatra zany rehetra teneniko zany fa le vahoaka zay raha nanana tsirom-panantenana hoe hivoatra ny fiainany tao anatin'ny fifidianana n'ilay mpitondra dia indrisy fa nandrorona tanteraka androantsika raha mijery ny sehatra asa firy ny very asa firy ny tsy manana asa firy ny olona tsy tafiditra miasa nefa navita amin'ny fianarana firy ny olona mitady asa androany ary firy ny lasa chômage teknika miariary ohatra ny vaiakanitra fa na ny orinasa goavana zay teo ampelatana ny fanjakana azy hakehitriny alefanao chômage teknika Air Madagasikara kompania isan'ny goavana amin'ny kompania n'ilay firenena manome ny endrika mahafirenena n'ilay firenena dia ho sanatria ve ho resin'ny Komoro indray tsika amin'ny kompania mpitaterana anabakabaka fa i Komoro anana fa ny Madagasikara atsoatsy maty tanteraka ka tsy ho lasa air maty tsony ny anarany fa air maty zany hoe rehefa tena tarafinao zany le izy dia hoe mitrosona tanteraka ty fitondram-panjakana ty ary mitrosona tanteraka ty fireneny ty fa na ny orinasa mpanjakana zay neritreretina tsy ho andalova nyjany sehatra zany mihitsy aza ary endriky Madagasikara eo anivony zao tontolo zao no lasa chômage teknika ny mpiasa tsy voalohany karamany karaha ny armady ary tsy voalohany karamany ny hafa zany manahoana tsy arin-doha mihitsy zany ny hafa mazava be nge zany raha ohatra ka mantatra ny kompania ty Madagasikara ny olona hoe an'ny fanjakana dia maromaro ataontsika hoe matanjaka zany mba fantatra tamin'izany fotoana zany
tsy andeha hiteny mihitsy izy hoe manahoana ny jirama zany tsy dia fantatra eo amin'ny sehatrehetra resam-pirenena fa mifantatra eo amin'ny sehatry resam-pirenena raha ohatra ka mantatra Madagasikara ny olona dia fantany ohatra zany ny Air Madagasikara satria kompania pitaterana anabakabakitsika mifandray amin'ny any ivelany ny kromita malagasy fa raha ohatra ka fatarinao ny fiainana mipiasa ao anatin'izany orasam-panjakana anankiroa zany fotsiny tany saiko fa tsy mitanisa ny hafa ntsony aho dia tena mitovy ny zavatra mahazo azy ny mpiasan'ny kroma amin'izao fotoana izao dia vizana tanteraka nefa orinasa nanondrana vokatra tany ivelany reherea amin'ny Madagasikara potika ankehitriny ny Air Madagasikara ho potika raha izao zava-misy izao ny jerevantsika dia izy aho hoe zany rehetra zany mitambatra dia satria ilay fahefana ilay mpitondra no mangozozo tsy manana ny politika entina hiatrehana zany satria tsy niomana ny tondra fa niomana ny aka fahefana fotsiny any rotona sy tapany ianao tsy navita ny tazona ny tanjaka zany orinasam-panjakana anankiroa ngisan'ny goavana be zany ny ray ingety eo amin'ny sehatry ny arena kibony tany dia ao anatin'ny rotona sy tapany farany ve anao dia andeha hidedaka ary amin'ny sisiny ary kabary hoe vitesse supérieure hanao hafanganam-pandefa arak'izay zokony amin'ny alalan'inona mba hambara ho anay tsy vitany resahana fotsiny zany fa omeo ny drafitra matipaika hitondranao an'izany rotona sy tapany anao tia ny katso dia rotona sy tapany farany zay ataoko hoe ny heritona sisa no tanjaka izay rotona sy tapany farany zay ve dia irimorimo fatratra ianao mamperitreritra zany ary ranana ka tsara fanazavana zay netiko teto nareo dia ozy aho hoe io fanjakana io rehefa ohatran'io dia hanaonao foana izay dia efa tsy lavitra le manaonao foana tsika ary zany na tonga ndrenitranga tany andilana reny satria efa tafiditra amin'le manaonao foana le fanjakana rehefa ny sofina sy ny maso ny tsentsina sy tampiny dia sevo mandenga le olona ditanareo hoe inona ny ataony tapeno ny masony tsetsemo ny sofiny asevo mandeha am'izay izy hoe mandehana dona mirindrina izy zay ary ny ahina azy hivarina ny akady mihitsy zay ke le mampanaonao foana anazy voadakany daholo ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny lalana ombany satria tsy tany masony ary tsy reniny sofiny ny olona hiteny hoe tandremo janona ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia tonga amin'izay vanim-potoana resahako zay mbola tsy nitranga ny zavatra tany andilana dia efa niteny ateto amin'ity onjam-peo ty za
tsy resaka anio ny antony dia efa fantatro tamin'izany fotoana izany fa hanaonao foana ilay fitondram-panjakana ary ny tongotry mbola tsy napetrako tao amin'ny kariera io na indray maka aza rehefa tianao anaonao foana ty fitondram-panjakana ty a dia zao sopapamenatsika teneny hoe misy miliara ao amin'le faritra misy anareo misy miliara mivoaka ato isan'andro fa tonga io manaonao foana any aminareo any lazay fa miliara nge vidiny mangahazo e lasa mpamboly mangahazo daholo izy menakavy ary tonga any aminareo any zay le teneniko hoe manaonao foana le fitondram-panjakana satria ny zavatra nisy tao andilana dia tsotra nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa ho akatona le andilana tsy ny fanakatonana ny andilana no metrahantsika problema fa ny fomba entina manakatona n'le andilana no problema satria maninona maheno an'le lazana miliara zay no mahatonga na ny teny hoe elako 100 metre io rehefa maheno an'le lazana miliara ny sofina dia ranka na ny sofim-bitra mbola foy fa ranga lavitra mihitsy dia hoe inona mikimaky azo atao amin'izany ny esorina le olona mitrandraka dia rehefa alina ny andro ny olona manala ny olona mitrandraka no mampiditra olona mitrandraka ao misy olom-bo fidy tafiditra tamin'izany misy olom-bo tento tafiditra amin'izany ary misy tombona anaikitra ambony tafiditra amin'izany tsy hanonona anarany eto fa fantatrareo zany ny afanany dia tonga amin'ny hoe ampidino mpitandro filaminana matanjaka kokoa misy fitenenana zay any aminay any amin'ny faritra loatra iny ohatra zao le fitenena hoe omby tondro izy tsy nyzairina omby lo vao mikirapaka zany hoe raha misy faharovitana zany eo amin'ny lamba na ny akanjonao ka tafiditra ao anatin'le lavaka na le faritra rovotra ny tondro ty fanondro ty zany dia efa tokony manjaitra ianao makakofehy manjaitra azy fa tsy taitra ny fanjakana tamin'izy mbola ny tondro ny fanondro ny tafiditra teo fa rehefa omby lo am'izay zany hoe lo mihitsy ny tafiditra tao zay am'izay vao mikirapaka efa tary ianao satria efa betsaka lay fokon'olona foko matoa zany miteny hoe fokon'olona tena le ara-poko mihitsy le resako koa karaza-piavian'ny olona maro nefa fanerasera tao anatin'ilay toerana ary ny trandraka tao anatin'izany toerana zany ny lavaka efa tafidina any amin'ny 90 metatra ambanin'ny tany rehefa tonga amin'izay zany a efa lasa lavitra io efa ohatra ny lakaka ka rehefa tonga ny fitondram-panjakana hoe anakatona dia tonga avokoa zany ny atao hoe fanazava-kevitra na marim-pototra na tsy marim-pototra mikasika an'izany hoe ianona ny napidina an'io zao ny antony andefasana an'io hoe ho amidy amin'olona anankiray io ianona no andray an'io voatonontonona daholo dia azo voatonona tao anatin'izany hatrany amin'ny faratapony satria maninona le fitondram-panjakana ao a
tratra n'ilay hoe mitampina ny masony iny tsetsina ny sofiny ka ny autorité-ny mihitsy no mangozozo. Satria ny olona mahafantatra ary maheno ohatra nisy mpitondra fanjakana koa misy miliara ao dia mifikitra ny olona. Ary misy olona izay nangady teo mahafantatra hoe misy vato ao efa eto dia hivoaka ny ohatr'izao aty dia misy an'ity misy izay mahinona tsy haiko tsony samy miteny izay teneniny teo. Tonga ny beboty nesorona ny olona namaly ny olona rehefa mifamaly teo ny ainga avy zay amin'ny herim-pamoretana samihafa nampiasa hery nisy naratra nisy aina nafoy tompo fa tsy marina fitenena tsisy aina nafoy tao misy ary misy voatifitra amina balle réelle mihitsy bala nakalaky hita amina radio zany tany amin'ny hôpitaly hoe itira namana aty dia voatifitra ary nijanonao le iony radio nijanonao le lohan'le bala nakalaky. Nisy olona maty tao voatifitra tsy marina filazana hoe tsy nisy olona maty ny teo anivon'ny tompona ndraiky teo anivon'ny hôpitaly zany nanontaniako dia niteny fa hoe ray ny maty. Ny fitenenana eny anivon'ny kanja no miteny hoe roa ny maty fa ny vao marina zany dia misy aina nafoy tao ary tsy nisy an'izany hoe voahitsaka zany nafaty an'io fa voatifitra ny nafaty an'io. Zay moa le teneniko hoe satria ianareo tsy ampy le maso mijery tsy ampy le sofina miaina dia tsy miaino nareo ary tsy mijery inona le zava-misy marina eo amin'le terrain. Atraiza lasa atraiza ty zavatra ho akatony ty. Zay le teneniko hoe tamin'izy omby-tondro tsy taitra nareo omboloa nareo vao mikirapaka satria manino na eno an'le feo ana miliara dia miaya le vahoaka hoe miazakazaka reto mpitondra fanjakany reto anakatona satria misy an'ity satria ampiteneniny daholo ny anaranao sy ny rehetrarehetra sy ny aya rehetrarehetra tsy havanana. Ary ny zavatra mampalahelo dia aleo dia tsorina fa rehefa natao le fanakatonana farany izay nisy ny fifampitifirana tao dia mbola nisy ny avy amin'ireo mpitandro filaminana miaro olona miditra tao ary naka n'le vaton'le olona tao. Taraina le tompon'le vato e taraina izy hoe nisy vato napetraka ozy tao anatin'le lavaka nasitroko tamina toerana ohatran'izao fa voaray misy tompona ndraikitra mahafantatra an'izany tsara mihitsy. Dia tsy vita amin'ny voaray fa rehefa namidy mbola nisy ny teny ty le vato ary zao mividiny dia mahafantatra hoe vatoko iny. Misy alahelo zany ao anatin'ny toerana eo mitsika miteny zao misy ranomaso misy asosorana fa ny dia tsotra hoe zany rehetra zany dia any an-damosina ireo mpitondra fanjakana. Ary zay no natonga ny fitenenako teto amin'ity plateau ty hoe rano momba anahy dia sady tsy nanirako olona anakany tsy nanteny ary nandray anjara tao anatin'io ary miala lavitra mihitsy ary tsy pesipesina sy bidibidy an'io ary tsy teny ny mikasika an'io saingy zao satria lasa lavitra loatra le fampiasan-kerina ireo mpitondra fanjakana dia tsy maintsy miteny andro miteny an'izay. Eto dia apetrako fa maro lafa ny fahadisoana tao anatin'io ary betsaka ny zavatra nieretan'ny mpitrandraka satria nisy vanim-potoana nisy nitrandraka tao dia niterena anome 20% olom-boafidy olom-boatendry rehefa mivoaka mivato zavatra nisy zany fa aloha tsy efenina ka tokony miasimo an'izany ireo izay tafiditra tao anatin'izany. Ko androany misy fatin'olona eo dia asomeonareo mpitondra fanjakana fa noho ianareo no nateraka an'izany fahafatesan'izany. Tsy voandray mandeha ny trangana faty olona tao amin'io kariera io efa nisy teo aloha noho ny etraketraka ny olona akaiky ny mpitondra fanjakana
androany miverina le fahafatesana mbola tafiditra ao anatiny any mpitondra fanjakana fa aminareo angamba tsy aina ny aina fa tsy fantatro fa raha tena tomponantoka sy tompona ndraikitra eto amin'ity fireneny ity nareo dia mahay mijery ny olana misy ary mahay vanome vahaolana sahaza nitranga zay miseho any amin'izany karera nandilana zany raha mahay nareo aho fa nareo ke tsy mahay aloha dia tsoriny fa raha nahay nareo tsy napidina olona ity fitolona tany nareo fa nijery aloha inona ny zava-misy marina inona ny vahaolana azo apetraka manana masony ianareo tany manana sofina ny ianareo tany misy solombavam-bahoaka nareo ngelany amin'izany district zany fa ny ainonareo nanao fandarana tamina fahitalavitra raha vavy ny solombavam-bahoaka tao amin'izany district zany fa ny ainonareo ve ny aino ve nareo mba niteny ve nareo hoe avereny teninao hoe solombavam-bahoaka nanao an'izany ve nareo ny ainareo ihany nataonareo satria iny ny ainonareo dia le miliara dia ranga ny sofinareo ohatra ny alava ny sofim-bitro palahelo fa zao aminareo io mpitandro filaminana io dia any anaty pôsy io zay teneninareo asainareo ataony io dia ataony io asainareo mamono olona io dia mamono olona fa tadidio fa misy zao Andriamanitra zao ary mitsara mpamono olona eto amin'ny firenena tsy ho afabela amin'izany nareo tsy hoe tsy ho afabela amin'ny zavatra teneniko fa tsy ho afabela amin'ny fisian'Andriamanitra hitsara tsika amin'ny fihetsika sy ny zavatra rehetra ataotsika dia mbola miziriziri ihany amin'ny hevi-diso fa aza mihaino ny feoan'ny olona sy ny feoan'ny nany atao hoe ny olonareo azy sy ny taraina n'le vahoaka hoe inona marina ke zavatra mitranga ao anatin'le terrain ary inona ny ataon'ny mpitandro filaminana rehefa tonga any izy fa sao dia verinareo fa nareo ihany mahay mihaino an'io miliara io le mpitandro filaminana koa ne mba maheno an'io miliara io hoe ary olombelona koa reo dia misy manaonao foana zay ngeny natonga an'io tsy nentin'ny katona ary natezitra an'le vahoaka hoe rehefa akatonareo an'ny rehetrarehetra io dia tsy problème fa ny olana dia zao izahay alanareo fa misy olona mitondra olona miditra amin'ny 12 miasa ao amin'ny lavaka zay nangadinay ahoana ny anekenay an'izany zany ny atao hoe tsy indry azo lena zany ny atao hoe tsy rarina alatra zany fa tsy mahay miasa nareo mpitondra dia zany ny zava-misy eto Madagasikara dia ozy izy aho hoe zany alahelin'ny olona rehetra zany zany fahorian'ny olona rehetra zany zany tomanin'ny olona rehetra zany any an-damosonareo mpitondra daholo zany satria aminay any aminareo dia asomeo dia anareo s'Andriamanitra ny teny farany zay ny mikasika ny andilana ary mbola ho lava io satria tsy androany tsy ho rapitso tsy ho rafaka pitso dia hifarana mikasika an'izany fa ho tantara lavabe noho ny tsy fahaizanareo iresaka lalam-pirenena fa 770 ny lalam-pirenena fa 770 dia isan'ny zavatra zay niresahako matetika na mbola tsy solombavam-bahoaka na tamin'ny toerana taiza na tamin'ny toerana taiza ny antsehatra dia efa niresaka an'io foana ditiko tamin'ny vanim-potoana tetezamita dia isan'ny nanizingizina ary ny fandrefy tamin'ny teknisiany ny ministera ny asa vaventy mihitsy aza hoe mba teneno anahy aiza ny toerana tsy haiko amin'iny RN 44 iny fa voisako hatramin'ny tetezana iny tamin'izany fotoana zany ny asa tao amin'ny vivata amin'izay tao anatin'ny atao hoe fandarana anao fitenena
mafy ny tosika zay natao tamin'izany amin'ny firesahana ny lalam-pirenena fa 470 io dia zavatra anankiray teneniko tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fonizy filohan'ny teteza mita izy raha tianao fatitra mivahoaka Ambatondrazaka anao monsieur le président dia amboary ny RN 44 nidina tany Ambatondrazaka voalohany Andriamatoa Andry Rajoelina nidonaka mihitsy ny hafanana atao amin'ny Kianja Rasolonjatovo noho ny amaroan'ny olona ny andry hoe inona no entiny ty filohan'ny teteza mita ty hoan'ny lalam-pirenena fa 470 izy moa io tsy mazaka mahita folo io tamin'izay fotoana izay tadidiko mbola Razafy Mandimberika ny ministry ny asa vaventy tao anatin'ny gouvernement Antsosikotra tamin'izany fotoana izany dia natsangana Andriamatoa filohan'ny teteza mita mitsangana mihitsy ianao eto monsieur le ministre fa iresaka RN 44 tsika dia niteny filohan'ny teteza mita tamin'izany hoe ajanona avokoa rehefa mety ho asa fa atotona ato amin'ny RN 44 ny famatsim-bola ananantsika dia nandeha tokoa ny fanaovana tara tapatapany fanamboarana amin'ny ampahany ilay lalam-pirenena fa 470 fa zao rehefa nandeha nidinika tamin'ny fandravonana ny raharaha anatin'ny Madagasikara tamin'ny 2024 dia niova ny ministry ny asa vaventy dia niova ny ministra ary ny lezasy no nametraka ny ministry ny asa vaventy dia ny ministre Alain tamin'izany fotoana izany ny findratoerana ny famatsim-bola ny vola tokony ho any amin'ny lalam-pirenena fa 470 ny ato ny asa 12 kilometatra teo raha betsaka zany ny vita tamin'izay fotoana izay vita tara andehanana izy amin'izao fotoana izao makeo an-daingo rehefa tonga tamin'izao fitondrany zao Andriamatoa Andry Rajoelina dia niverina tamin'ilay vanim-potoana ny resahana sy nampatsiahany vanim-potoana ny resahana ny lalam-pirenena fa 470 tsika nivantravatra ny fitondram-panjakana Andry Rajoelina fa hoe ataotsika manomboka amin'ny volana zao sy volana zao io fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka raha teo tamin'izany fotoana izany dia tsy niavontsika ny tetiandro hoe tsy tratranareo zany tetiandro zany ary tsy voafehinareo le tetiandro fa voadingana le tetiandro tsy nanomboka le asa dia nomena tsindratsika tamin'izany fotoana izany ka mbola mametraka base vie sy ny sisa tonga indray volana oktobra dia nametraka vaty fototra indray Andriamatoa Andry Rajoelina hoe io ary fa apetrakitsika ny vaty fehizorony zany fanamboarana ny RN 44 zany fa ianareo tsy mavita fa amin'ny fitondram-panjakana tarihany Andry Rajoelina sady mavita no awawa atao teo amin'ny ranogary zany oktobra 20 sy roapolo sy roarivo 20 sy roarivo zafady volana oktobra fahafolo volana oktobra 20 sy roarivo nametrahana an'izany hoe hanomboan'ny asa ary 20 volana no aretan'izany asa zany 70 kilometatra miala eo amin'ny PK20 Marovoay
makeo amin'ny PK 60 Amboasary. Dia ozy izy aho hoe manomboka eo mandeha ny tic-tac 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 manisitsika amin'ny 20 volana. Ary na apatsiahy foana n'Andriamatoandro Rajoelina hoe kely sisa zao volana sisa. Ary nisy vanim-potoana dia naka sary mihitsy an'iny lalana iny dia namoaka taminareo hoe ty ampahany ny eto ny vita atreto ny tsy vita raha io vanim-potoana io tsy ho tratra. Satria ny 7 volana Aprily 1 ny tokony atolotra zany fa hoe vita zany asa zany. Kanji nanteo Zouk Beroli Mercia. Ny andro any fa 7 volana Avril le. Hoe idina Andriamatoandro Rajoelina araka kabarina rehefa aoriana 20 volana dia tonga eto hitokana ny tiasy ty. Ngamba mila ho alefantsika indray zay feo zay ho tadidiny. Fa tsy androany. Fananatsika zany. Misy sary zany. Aloha le kabary misy sary mihitsy no alefantsika rehefa andefa atsika hoe afaka 20 volana dia hiverina eto amin'ity toerana. Tia hitokana an'izany asa vita zany. Ny RN 44 moa tsy haintsony aveza maka izy io fa ny azo io makary aloha vao miverina makaty zay vao verina maka zay vao tonga ny vody ala zay misabadida ozy ny sianaka mahay anazy zay. Ka zao rehefa nidina tany Ambatondrazaka dia ny zavatra nijereko voalohany dia teo amin'ile panneau misy an'ilay soratra hoe fa 7 volana Aprily. Izay nalainay sary zany panneau zany hoe eto manomboka ny asa dia eto ny fifarana ny asa. Fa 7 volana Aprily 2024. Nangalandra laloko rangaty dia nilokony nilokony fotsifotsy. Dia izy marsa 2024 ndray. Vao vita io 70 kilometatra miala eo amin'ny PK 20 makeo amin'ny PK 60 io. Raha tokony 12 volana zany dia inona zavatra soratany eo? Nasiana prolongation anaraka 12 volana stapany. 12 volana stapany zany moa zany mba manahoana aminao hoe 11,5 mois. Zay ny soratra eo ahoana moa zany ny tenenana zany 11,5 mois zany.
hoe 2 volana stapany manina raha tenenina hoe 2 taona latsaka tapabolana ahery taona latsaka tapabolana zavady na hoe 2 volana sy 15 andro fa tsy hoe 11,5 mois ny tovanana mitovitovy amin'ilay teo raha tovana zany a raha ianao zany manao zavatra anankiray ty misy fotodrafitrasa atao dia hoe tsy tary ty fotodrafitrasa ty fa aleo tovana dia mba hoe 4 bolana na 3 volana le tovana dia ozy hoe ka tsy tratra le mamarana le pitsopitsony zany dia mba hoe nampiana 3 volana na 4 bolana fa le fanampiana an'le izy hitovy amin'le volana saika anaovana azy 20 volana le teo 2 volana sy tapa 12 volana ane zany nampiana hery taona andray zany lalana 70 kilometatra fa ianao raha mieniny foatahoatan'le pomban'le fanjakana vita ny RN 44 re hoy ny atsirana re fa izy tsy mampiseho hoe ity RN 44 teneniny ty 70 kilometatra monja ty ane ka mbola nampiana 2 volana ny délai anamboarana anazy ny fepotona anamboarana anazy nampiana 2 volana sy tapany kina mampihoerahoeranareo vita zany vita zany ka tsy tovanana ny fepotona anaovana anazy tovana atao anazy efa hitovy amin'le fepotona nasaina nanaovana anazy teo aloha tsy nisy hoe rivo-doza be dia naninona teo niasa foana reo na tamin'ny confinement tsy nisy orambe hoe tena tsy nafandre ny asa tsy nisy an'izany teo rehefa mijery ianao mandeha ho any tena hoe vita tara zany hoe vita hatramin'ny farany zany ny fanaovana an'le asa 7 kilometatra miala avy eo Amboasary mandeha makaty Ambohidraiky zany 7 kilometatra eo zany ny vita 7 kilometatra eo ny vita eo alohan'le sapanana eo tena enjana fa raha mieniny foerahoerany zareo aloha dia izy anao nanao reto ako fa mijery an'le 2 volana sy tapany eo dia izy otry fa ahoana misy an'izany ozy kamo fa ngatsy efa tokony ho raisiny io fa nilokonareo le izy dia nalainay sary ray moa le hoe io le tovan'le izy a 2 volana sy tapany fa manana sary ny tany aloha tsika tamin'le vidéo zay nataony teo aloha dia jerevinareo fa 12 volana faharetany asa ary misy daty mazava teo hoe 7 volana aprily no raisiny zany asa zany monsieur le président 10 volana avril 2021 vita io asa io zay ny tokony avy tany zay zany le teo amin'le panneau voalohany fa zao izy lasa volana mars 12 sy 20 nefa tokony 2 sy 20 zany hoe vita le asa 12 volana 10 octobre 7 sy 20 nanomboka 10 octobre 10 avril 2 sy 20 zany tapitra ny 12 volana zangy efa nanisy vao nandeha dia nanisa 2 3 zao volana zay lasa monsieur le président azeda serasera tamin'izay mbola resako azy zao sisy dia efa nomboka ny teny atety hiresaka an'io tsika amin'le daty afa miandry an'le daty tonga ay mailo zalahy lokony malaky le daty teo dia novany hoe 25 mars 2022 ndray hony dia rehefa mandeha ao ianao dia hitanao mbola misy asa mbola tsy mandeha amin'izay loany ny indrindra fa le 10 kilometra miala avy eo amin'ny PK 20 makeo amin'ny PK 30 zany dia tena mbola vao anatiny manao ouvrage zareo tatatra amin'ny sisiny mbola tsy vita mbola benjaben zavatra tsy vita mbola metraka malova metraka bozaka mbola ela
fa ny poeraoera zany de ohatrany ha vita ny RN 44 raha vita ny RN 44 de zao no teneniko anareo andana hoe eto le tomobilinareo farany tsara le Mercedes classe C sa inony reny S le farany tsara reny de sady sokafo ny fitaratra no mandeha makany nareo tonga hatrany Ambatondrazaka hoeto mandeha eo amin'ny 100 kilometatra isan'ora eo raha tody mihitsana daholo ny parasoky inona rehetra rehetra iny ny ao anatiny vovoka fotsiny aza hity tsara mafitaratra hitantsika anazy ka vitaka zany lalana vita zany a misosa amin'ny goudron izy izy maly eo raha ho any Ambatonany ianao hoe misosa amin'ny goudron sa misosa amin'ny goudron mamovoka tonga de raha mamovoka tsy misy vovoka manidina tsisy nitsy de vita tarako eny atao hoe vita amina fa raha makany ianao aza tonga de efa miteny aho hoe raha fiara kely no entina ho any de tadidio fa marary ny andilan'iny fiara iny tonga any Ambatondrazaka fa ny poeraoera moa zany de ohatrany hoe 100 kilometatra zay ny apahany voalohany mandeha amin'io 20 kilometatra eo amin'ny point kilométrique 20 zany hoe PK 20 eo Marivoay no manomboka le asa mandrapatonga eo a Amboasary fa miala avy eo Amboasary izy miverina makaty amin'ny PK 20 zany 7 kilometatra ny vita hoe io misy goudron mipetraka tsara eo amboniny ny ambiny voambovoanjo vatovato tany mbola tsy vita mihitsy mbola ampanaovana azy ny ouvrage mbola misy déviation ianao tsy vita zany amin'ny 70 kilometatra fotsiny zay mbola tsy miteny le 7 kilometatra ambadika miala n'Amboasary de mbola misy 70 kilometatra zay voatonga any Ambatondrazaka io lalana io zay 70 zay ao anatin'izay le tenentsika malaza hoe Rabe Ignace maly any ny any ny ao an-drano kobaka maly any ny any misy terrassement vitsivitsy efa manomboka ataony zareo zay ao fa hozitsika hoe tapitra ihany mandany andro rajoely fa mbola tsy ho vita io RN 44 raha le afaka anam-pandeha teneny zareo ka zareo hoe anao vitesse supérieure zany ka tsy haiko hoe atao manahoana zany tsy nankirena mpina 12 volana sy tapany ity ve afaka anam-pandeha faratapany ohatrany tsy mino aho fa zay ny zava-misy maika monjy
Nareo aty moa zany anao an'ity miara-manonjy ity zany mba afahantsika miresaka dia tsy nanao le vidéo ohatran'ny mahazatra zay fa nakasara an'ilay mpanao fotsiny farany marina tokony nanao vidéo mihitsy zay ahafahana mampiseho anareo an'izany zavatra resahako zany hoe noeraoera bobaka fa ny zava-misy eny an-kanja tsy arakaraky ny filazana azy satria manino ampahandalana ny raisina sary dia hoe vita ny RN 44 za moa dia manindry foana eto fa ny RN 44 tompoko dia miala eo amin'ny PK 0 zany eo Moramanga any Votraivo ny farany fa ampahany RN 44 no amboarina nareo a tonga treo Ambatondrazaka io fa ny ambin'izay mbola RN 44 daholo a mahazo amery mandroso any vomena kely any Votraivo farany ka ahitsy tsara ny fomba firesaka rehefa miresaka nareo ny RN 44 ny amboarinareo zay zany mikasika an'iny ary dia nisy fotoana mbola iverenantsika ataontsika indray le vidéo e hidemontre antsika an'izany zavatra teneny zany hoe ty le ohatra zao a eto le atreto eto ny atreto 7 kilometatra izy androano a ny vita ara-dalàna avy any amin'ny PK 60 miverina ty amin'ny PK 20 dia nomboka eo amin'ny 7 kilometatra zay zany mandrapatonga ty amin'ny PK 20 zany mihemotra zany le fanaova zareo anazy a tsy hoe avy aty amin'ny PK 20 mandeha makany Ambatondrazaka fa avy any Amboasary ohatrany hoe miverina makaty Marovoay makaty Moramanga ianao zany dia avy any le tara no apetrany le tena tara tena hoe le fifaranan'le asa zay dia 7 kilometatra zay ny zava-misy
fa any ary ambadika ary mbola tantara sy géographie zay ny mikasika ny lalam-pirenena fa 420 efa ny tenareo fa iresaka kely milafiny ara-piarina sy lafiny ara-toekarena dia hofitiany kofoy ny ataontsika hoe aloha ataontsika hoe bilan angano azotsika resahana mikasika an'izay a hoan'Andriamatoa Andry Rajoelina fa zay moa zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoe rehefa mandeha dia mijery ianao dia hoe ty fitondram-panjakana tinga ka tena miasa fa za zany eto hijery kely amintsika hoe andao naovantsika tombanezaka kely ny roa taona mitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ny roa taona sy tapany zany mba ahitantsika hoe atraiza zany roa taona sy tapany zany a inona ny zavatra nisy tao anatin'izay dia zay ngamba no omeko atsika ny roa taona sy tapany a dia ohatr'izao ny afanganam-pandeha ny fitondram-panjakana ity raha miresaka afanganam-pandeha manko tsika dia ohatrany hoe mandeha zany le izy miroso zay ny atao hoe afanganam-pandeha hoe miazakazaka ianao makany aloha na alefanao makany aloha le bisikileta na alefanao makany aloha le moto na le fiara dia hoe mandeha 20 kilometatra isan'ora zany fiara zany fa ny tena marina amin'ity afanganam-pandeha ity tsy afanganam-pandeha fa ny fiazakazaka le firenena ny emotra angamba ny tena tokony refesitsika amin'izy satria ny afanganam-pandehany raha jerevantsika ny lafiny ara-toekarena teo amin'ny resaka fampidiran-ketra fotsiny aloha dia tsy nitombo mihitsy tao anatin'ny roa taona sy tapany a ny fidiran-ketra resaka fa efa mividin'ny mponina tapaka sy namana ny gasy tonga nitsidika amin'ny firenena malagasy araky ny iran-tselonina kotondrakikina sy razafindra tapaka ary tena mbola mitoetra izy amin'izao fotoana izao hoe reo izy ireo mbola reo manodidididina antsika reo fa mbola tsy lasa akoatr'izay dia midangana ny vidim-piainana zay tsy mifanaraka amin'le fa efa mividin'ny olona miamiana ny vidim-piainana efa ny niakatra tao anatin'ny roa taona sy tapany daholo zany a ny iba ny tahany fiarikarena fao be -4 tao anatin'ny roa taona sy tapany daholo zany a lasa -4 tsika ny ena ny isan'ny orinasa ny sokatra zany hoe raha ny marina tokony misy orinasa misokatra isa-taona zany tao anatin'ny roa taona sy tapany ahitana hoe mirimirimy tokoa zany afanganam-pandehan'ny fitondrana zany dia ireo ary fa misy orinasa be da be ny sokatra nanome tsenanasa ho an'le vahoaka malagasy ny zava-nisy ny mifanohitra amin'izay ny katona ny orinasa malagasy ny antombo ny orinasa maty antoka sy orinasa ny katona eny fa na ny orinasa mpanjakana aza dia io erahantsika malala io ny ery Madagasikara hoe andehanao a chômage technique betsaka ny orinasa maty antoka noho izany nefa ny fitondram-panjakana tsy navita na mba manome bilan kory hoe reto ny isan'ny asan'ny forona tao anatin'ny roa taona sy tapany tondranay hoe navita nanokatra ny zao sy zao sy zao sy zao zay reto avy ny orinasa be da be zao ny tsenan'asan'ny sokatra reto ny gasy nahazo asa vokatra zany ny endanja ny vidin'ny vokatra ondrana raha tsy resaka fa tsy ny lavanilona fotsiny tsika izay mamelona olona maro ary miteraka faty antoka zany dikan'izay mahatonga ny olona maro ho tsy hanasa betsaka ny mpiasa voaroka any amin'ny asa zay nataony tsy toko tsy foroany zany lafiny ara-tsosialy
raha miresakitsika ny tany fantrana dia miteny ho azy satria za vao avy namonjy an'ilay atrikasa ho ny anton'ny FSS nge dia ampianana ny tahan'ny fantrana na tonga ny banky irasam-pirenena nanoana ny Madagasikara nametraka ny aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana io. Tamin'izay fotoan'izay mbola tany amin'ny manodididina ny 500 isan-jato, 700 isan-jato eo 200 isan-jato ny tahan'ny fantrana teto Madagasikara. Tamin'ny andro Andriamatoela Rajoelina Ramoapianina. Amin'izao tsika miteny zao 7 isan-jato ny tahan'ny fantrana eto Madagasikara. Tao anatin'ny roa taona sy tapany daholo zany zany atao hoe palmarès n'Andriamatoela Rajoelina. Zava-bita tsara indrindra nataony zany. Napiakatra ny tahan'ny fantrana malagasy hatrany amin'ny 7 isan-jato faingo efatra. Lafin'ny tsy fandriampahalemana. Mahavita mandefa ampitany filaminana mandrava greve eny amin'ny 13 mai ary madana ampitany filaminana sy fitaovana ny tonga teny. Mahavita mampidina ampitany filaminana mamono olona tany Andilana. Etsekilan'izay ny dahalo manao zay ho afany mihitsy. Tokanana ny anankiray eto ny Toby, etsekilan'izay ny dahalo manao zay ho afany mihitsy. Mbola palmarès n'Andriamatoela Rajoelina daholo zany amotsana ny zava-bita tsara indrindra ny olona teo aloha fa ny azy niakatra faratapiny. Lafiny ara-politika. Raha nahay nametraka fitoniana ara-politika ny filoha teo aloha ery Rajoelina Ramoapianina. Tsy nahazo raha tsy 7 isan-jato ny vato manan-kery tamin'ny fifidianana. Ity anankiray ity nadidy fampiarana ny sata amin'ny feno fanoerana aza tsy vitany. Tsisy fitoniana politika eto Madagasikara. Etsaiko hoe 4 isan-jato ny vato manan-kery zany tokony sahaza ho anazy. Miemotra ny demokrasia eto Madagasikara. Satria na manao antony akanjo tony ny andalambe aza dia anenjehany mpitandro filaminana anao. Tamin'ny andro Rajoelina Ramoapianina samy manao ny lokony. Izy nanao mangamanga, sasany nanao menamena, sasany nanao volomboasary. Tsy misy afa-tsy fitondram-panjakana zao mahazo manindraindra loko. Dia ny loko volomboasary zany hatramin'ny fiangonana. Ary lokonany zany. Fa ny hafa raha manao an'izany fanindraindrana loko zany dia ny fonja ny sahaza anazy. Arabaina fa afaka ireo namana vavolombelona zany tantara zany. Eo ihany koa ny tsy fampiny ny mangarara na ny mpiara-mombonatoka amintsika za vakivavy hoe ty fitondram-panjakana ty dia tsy manao mangarara na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana. Mana hoe mba hisy fifidianana avy amin'ny 2023 fa ho ararotiny ty fitondram-panjakana ty indray hoe noho ny confinement dia tsy asiana fifidianana. Fa rehefa 26 dia alana ny confinement satria oeraoera eny Mahamasina. Ataony fitondram-panjakana amin'izay mampety azy ny lalàna. Mba hahafahany manao zay mahafalifaly ny fony. Ny ataontsika hoe
vahaolana andrasana amin'ny fitondram-panjakana dia tsy hita taratra mazava ao anatin'izany fa misy drafitra matipaika ka azo arahana sy azo araha-maso ny fanapa-kevitra raisy ny mpitondra fanjakana. Fa mazana dia sakana ny mpitondra fanjakana ny ahafahanao manana fahafahana manara-maso raha tsy resaka fa tsy niresaka famerenana ny vola vahiny eto Madagasikara tsika zay angatahany solombaboaka tamin'ny mpitondra fanjakana hoe ahoana ny ahafahanay mahita reto ny mpandraraty tsy mamerina ny vola vahiny eto Madagasikara dia very anjavona ohatran'ny ampifana fotsiny zany fa manao be marenina mpitondra fanjakana tsy manome mangarahara tsy manome drafitra ahafahanao mahita na manaraka hoe reto ny zavatra ataony manginy fotsiny ny tsy fisiny ny tatitra mikasika an'ireo fampiasana ny vola avy any amin'ny mpamatsy vola sy mpiara-mombona antoko amintsika. Amaranako azy dia ity satria nyresaka le femoran'ny demokrasia tsika dia ny tsy fitovekevitra ara-politika dia hevitra anankiray na lalana anankiray ampidiran'ny fanjakana sy mpitondra fanjakananao any am-ponja any anjehananao tsy hanana fahalalana maneho hevitra ary ilazahananao fa mpanakorotana eto amin'ny firenena. Zany ny bilan ty mpitondra fanjakana ty zay nilaza azy ho demokrata tamin'ny fotoan'androny. Zao tenako zao dia mba isan'ny resilahatra tamin'izany fotoana zany hoe ty zandry kely ty ny tena isan'ny tena ho fitaratry ny demokrasia sy ny fahalalana faneho-kevitra teto amin'ny firenena saingy indrisy fa diso tenana roa taona monja tao aoriana nazahoany an'izany fahefandrana ary mandraka ankehitriny dia isan'ny nanizingizina ary ny teny ary ijoroko zany ary ozy hoe tsy menatra tamin'ny hevitra zay nyteneniko fa raha misy ny olona tsy azo mena fanjakana dia isany Andriamatoa Rajoelina. Ny teboka ny tsindriko tamin'izay fotoan'izay dia satria tsy mahazaka demokrasia. Vavolombelony zany tantara zany ro limersia ankehitriny zay mbola any am-ponja. Vavolombelony zany tantara zany mpanao politika maro be rija mbola rajona sy ny sisa zay tsy voatonoko mbola any am-ponja no amin'izao fotoan'izao. Noho ny hevitra tsy mitovy Claudine Razamamonjy ary noho ny ayara politika dia enjehana ny orinasan'ny olona zay mety manao politika ka atahorana fa hampiasa ny volany amin'ny tontolo politika ka mety handresana Andriamatoa Rajoelina ka tsy hampateza azy eo amin'ny fitondrana. Menatra amin'ny fireneko aho manoloana an'izany bilan tsara rafitra sy tsara rindra ny fitondrana tao anatin'ny roa taona sy tapany zany. Saingy ankehitriny zareo dia manindrahindra indray fa andeha amin'ny hafainganam-pandeha farak'izay zokony ao anatin'ny roa taona sy tapany farany dia izy hoe menanareo mahereza fa akotsina ny enoatran'izay lasa ny tary ka tsy lany ny kary. Tsy zavatra azo tenaina aminareo tsony. Nanke
tsy misy mangirana mba azo tarafina aminareo ka iandrandrany ny vahoaka malagasy an'izany atao hoe fandrosoana na mba hoe alokalofany eo ambaniny zany atao hoe ka tsy misy fitondrany eto dia afaka mialokaloko ambaniny elatra zany fitondrany zany zay fa ianay ny fitondrany mivantravatra ny karana maka ny tanin'ny malagasy raha tsy resaka fa tsy nga iasinay irijy fotsiny zay manao forcine na tanan-drano amintsika miresaky zao tsy vita amin'ny fanjakana miaro ny gasy am'izany mahamenatra izy dia frantsay vietnamiana izy no manampibetsaka ny professeur Javier Albert mikasika indrindra ny fambolena volovary maro anaka ny SRI zany ary tsy mety namaika ny fanamboarana na ny fambolena ny SRI mihitsy izy teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia lasa nandray matoa Petit Pierre any Vietnam naka retraite any izany vokam-pikarohana natao teto Madagasikara zany ary nanomboka tamin'ny taona 1970 dia lasa premier producteur de riz mondial i Vietnam ary dia manafatra vary any Vietnam tsika amin'izao na dia hoe isika teto aza namorona izany fambolena vary maro anak'izany ny père de Lolanier no nikaroka izany ary dia etreno zao tontolo zao fa tena volovary maro anaka tokoa ity vokavary SRI vita fikarohana teto Madagasikara ity. Ny ho antsika eto Madagasikara moa zany hatramin'izay dia lalana famoahana ny katakatsan'ny vary any amin'ny faritra atsimo iny ity RN43 ity ary ampanaiky tena ny ilazako fa izay no antony nametrahako velana tamin'ny toerana mahasolomavam-bahoaka tamin'izany vanimpotoana izany. Teraka fahantrana ny fambolem-bary eto Madagasikara ary tsy misy ny fijeren'ny fanjakana an'izany satria dia ny vahaolana hoentin'ny fanjakana dia manao importation na vary mahatratra hatrany amin'ny 15 millions ka hatrany amin'ny 25 millions de dollars isa-taona ary fantaritsika amin'izao fotoana izao fa namely mafy ny chaîne légionnaire teto Madagasikara na ny vaotay zany mangony fotsiny ny fisondrotam-bidy teo amin'ireo intrants agricoles rehetra hatrany amin'ny zezika no miakatra ny famonoana bibikely sy ny karazany eo ihany koa ny valala ary ny fitateram-bokatra moa dia mangony fotsiny satria niakatra be ny vidin'ny gasoil tsy mbola vita ny manao mécanisation eto Madagasikara ankehitriny dia hatreo zany no zava-misy eto Madagasikara ary miatra amin'ny hanoanan'ireo hafatsika any amin'ny faritra atsimo iny. Antso no atao eto amin'ity androany ity ny amin'ny hoe tokony ho deklarena ho sinistre national ny any amin'ny faritra atsimo raha tsy zany dia inehezan'ny olona etsika eto Madagasikara satria vahoaka antapitrisany no tandrondromondoza any amin'iny faritra atsimo ny mobika mahafatifaty raha niara-kendrika mambika no resahana na ny olona na ny toetany na ny zava-misy amin'ny ankapobeny any amin'iny faritra atsimo ny nosiny. Politika ankapobeny fanjakana moa dia mbola mijanona amin'ny alalan'ny hoe barrière économique ary ny barrière économique dia tsy mbola mifameno tsara amin'ny programme général de l'État satria sady tsy mahavory-ketra ny fanjakana ny tsy afaka manao négosy ary tsy facilitateur eo amin'ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Izay indray aloha no kely fantatra tamin'izao maraina izao manaraka isika manao misimisy. Tompo lasy tompoky vavy isaorana be dia be ny namana
vonisonenjato a na me zay efa makafakana sy zavatra hita sy tsapany hatramin'izay. Zany mpanokazety zany dia nanana na izy azy a teo amin'ny fitrandrahana sy fijerena ary fampitovizana ny zavatra iainany malagasy hoe nandritry ny siny ty Madagasikara ty ka nahazoany an'izany fahaleovantena izany. Dia ny siny fitondrana taty aoriana, izy nanao inona, izy nanao inona, izy nanao zatsy, izy nanao zaroa, ary izy no tsy nanao ninina. Na izany na tsy izany tsy maintsy mirary fahasalamana foana ny tena. Ato anatin'ny miara-manonja mirary fahasalamana ho anareo izay mbola mijanona sy mitaintaina amin'izany amin'io aretina izay manahirana antsika io. Ary any an-tanàna any mbola maro ny olona marary tsy fantatra fa zay moa ny zavatra hisy a, tsisy tsony ny zavatra hiasana dia manjary atao anatin'ny fanangososina, zany hoe anaty koveta anankiray sisa hoe zay marary rehetra dia maty dia corona daholo dia tsy maintsy maty androany alevina rapiso. Zay le izy a, fa zay fantatry ny dokotera, zay zavatra misy a, atrehany zay ny dokotera dia tsy maintsy atrehany ry ny gendarme zany zay manao constat ny zavatra zay satria araka mifantatra sy mba zavatra ino a, dia zareo no nindraikitra sy manara-maso andray zavatra iny tsy fantatra na oarana na tsy oarana zavatra misy fa zay mba vekely vita sy fantatra zay no avoaka any amin'ny tableau ny aina manjery dia tatanhaina Madagasikara fa mihena le izy. Raha zava-misy nefa toa tsy zay ny zavatra misy fa mifanafody vidiana raha ohatra ny melany ihany. Nefa le olona zany mitsabo tena satria matahotra. Ahoana moa tsy atahoran'ny olona? Mivoaka sara omaly reto fasana namboarina ireto dia ho an'izy ireo. Zany ianao zany raha miditra hôpitaly na manaraka traitement na miditra amin'ireny aty amin'ny voara na makaty amin'ny CCT dia raha hoe hiakatra ka indana alohan'ny ambulance hiakatra aty dia ny asainy ny olona voalohany. Aiza dino zany ho an'ny tsy manam-bola dia hoe rehefa tonga any dia zay fa corona io dia efa ary zany a ary faisan'ny firaisapo. Zany zavatra isy a, satria zavatra nataotao foana le izy raha zavatra mampimena ohatra ny fanaovana vaksiny ihany, ny tompony ihany no milaza le olona fitondram-panjakana zay amin'ia. Zany hoe araka ny teny président Valomanana hoe ny filoham-pirenena dia reto ny andraikiny vahoaka. Dia inona mahasoan'ilay vahoaka ka izy ara renina fitsiny, renina taony normal raha misosotaina le vahoaka satria ho avy volana zay ao anatintsika manahoana amin'ny vaksiny io. Ny vaksiny efa fantatra fa lany daty amin'ity tsy azo ampiasaina amin'ity tapalalany ty juin ty. Dia zay efa navita kely teo dia le rehetra tsy nanino tsy nanao zany dia makaizy ireo. Apetraka amintsika rehetra fa fanontaniana makany an'iny ireo vahoaka tsy vita vaksiny ireo. Fampahany kely teo mitondra zareo mpitsabo ny fahasalamana, zareo tao maramila ary reto lazaina fa marefo amin'le be antitra reto sy zay. Dia sisa zany makany an'inona dia inona mba ataon'ireo, dia inona mba fitsaboana ho azy ireo. Fa rehefa vita izy dia tsy maintsy zay ihany mbola mitoy tantaratena nanany fa le olona manana afaka hitsabo a dia miditra ny trano aloha ny mividy a satria aina sarotra zany aina zany ho an'ny olombelona rehetrarehetra indrindra ho an'ny malagasy. Tompolasy tompoko vavy ajanisany lasa saina be ny tena omaly tena mandinika zay mahasolom-bahoaka andinihana ny fiainam-bahoaka. Dia lasa hoe inona zava-misy any atsimo any dia naseho sary fa lasa andralany dia manjary tombon'olona tao an-tanàna ao anatin'ny fokotany anankiray dia nidorana ny trano. Mitodika amin'ny tany filaminana na niza na ianao mpitony fanamana maramila na ianareo zandaro nareo miakanjo manga ho za betsaka zay volana narotsaka taminareo zay amin'ny resaka tsimo. Tsy tanisa fa za isan'ny hoe zay tranainy mahadepute ny tena nahita ny zava-misy rehetra teto Madagasikara. Fa efa tao anaty zany toerana zany ary zay no nedinareo fo. Mitodika ianareo rehetrarehetra mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zay niaina tao anaty 73 député nevinareo na ministre Foloandaio na ministre ny
ny gendarmerie io na ianareo mpitondra rehetra ministra rehetrarehetra zay napetraka dia izadiny fa zany ny tanysaina tao anatin'io tao anatiny zany asa ho ataony 73 député zany fanovana tamin'ny andro teo aloha nge antanio ireo député rehetra tany atsimondreo vola tsy toko tsy foroana no bataina nentina avany amin'ny primature nentina atao amin'ny assemblée no bataina tamin'ny 4 rafiry lela vola nykirakirainy ao nentina tany atsimo a anafoana ny asandahalo zao ny zava-misy natsangana ny tobo miaramila ohatriny lany taminay 4 milliard etsakaikiny etsy a vitaketsa ny ombin'olona atao anatin'ny fokotany ray mainy trano lasy ny olona inona fihetseponareo tamin'izany ao anatin'ny 3 andro 4 andro anoany nakaiza rehetra zavatra rehetra vidiny na ny taloha dedadedahana ny vidina tany aniny tanahana tany velany reto ro hélicoptère ndraisy reto mpikaramanady vidiny ny filomam-bahoaka reto nakaiza daholo reny ny ampy an'reto vao tonga tsy nahazo lalina tsy fantatra fehiviny reto dia natao inon'ireo raha nanao famakafakana ny namana honorable Fidèle teo nanao ny tombany zavatra vita nataony ty fitondrana lazaina fa mambahoaka ity dia mety ianao mitovy amiko ihany mitovy aminao ihany a gaga talanjona satria renino izy reny nanomboka tamin'ny 12 arivo ny adina ny asandalo tany atsimo mandraky tiany androany ary misy olona anankiray ary ao aminareo ao namana ny arany tolona tamiko efa fahiny ela be zany nanenjika ao anaty sambo tany Tuliara ho alefa ao ondrana taony tratrarana matsaran'izay namako zay zany nderana ny président taizy lasakorary ny président Zafy Albert nanenjika zany tany atsimo itsitsina masina rehetra iny sambo mijanona miana enana dia ty ve dia omby firy ndray miondra tsy tia indray mandeha dia 500 tombo dia tsy hitanao fa 50 miverina fa misambotr'olona ianao maly nalahelo an'ilay sady tonga saina tamina reto olona 12 nampidirina ponjy reto nampiasana zato maramila tsy toko tsy foroana atao amin'ny 13 mai fitaovana blindé 13 mitratra nanaovanatsojaina alefa tany amponja fa ireto olona ireto tsy haiko le hoe zay ve nahara-pahamehana tena zay hoe tena alatrombo dia hoe jola dia tena hipetrahana zay ny raisa any ivelany dia hoe tena misy jola be dia be to Madagasikara alatromby a nefa manana folo alin-dafiry mitodika ho anareo ihany a ho amin'ny folo alin-da zany miala tsiny fa tsy maintsy miteny satria zay mosolom-bavamboaka ny teny vao maly any teny olona resaka mpanoka sarety a fa nitodika aminareo mba inona ny nataonareo inona ny takinareo tamin'ity président lambahoaka mambahoaka tsy miaraka aminy zay manao monopolize ny fananam-bahoaka eto Madagasikara mba sany taky ve nareo sany sasaka tamindreo hoe nakaiza ny vidin'ny force hoanina fa rehefa natsony ianareo ho ministra dia midinareo tapon'ila ny tapenareo masonareo anankiroa fa zay lany any lany fa le lany any lany a le voaka malagasy ny tompon'ireny any voaka malagasy io atsembohany io etrany io no vidanana an'ireny
fa noho ny ara-tsim-panady lazaina fa hoe ataon'ny président Valomana hoe nitondra force hoana andehandeha ho any Antsirabe ho any an'iny fa nitondrana hoe manana maizaza malagasy zany manomboka izao fusion ataony tsy hitany naleny porté disparu teto Madagasikara dia vitavita ho azy ihany ianareo mpitandra filamena zay miaro ny fananam-bahoaka sy ny fananany modinareo fanina satria nahazo toerana daholo ianareo fa manisy ray taminareo va nihatra orzalahy lehibe reto or lehibe isany mba nakaiza le vola nahavitana zavatra matsiravina vidy za force hoaniny zany dizy menakavy andehan'olombitsy no mitsetsitra azy ankehitriny fa raha zany netinisy na ireny namana zandary miady miakatra am-piakarana kiranil tsisy fitaovana miaraka amin'ny barda miaraka amin'ny basy tsisy sakafo tsisy indemnité malailo ny fo miteny an'ireny mba mety mahazo indemnité ve reny raha volan'iditra vidin'ny force hoaniny dia nahavitany io ary nitodika amin'io alatromby eo le alatromby tsy asan'olo tsy dia hoe jola le gasy fa ianareo nampanantena aza dino ny matolo filomam-bahoaka ho anareo mpanaraka azy rehetrarehetra teneniko zany fa izao avy nitetika asy omeko anareo par mystère laza ianareo fa anorina orinasa ho an'ny tanora inona vita tany aminay nakesika voatabera nga vita an'le orinasa tsisy any rehefa nazaina fa hanaovana an'izany tany nakaiza doa le raha Madagasikara dia inona no hoan'ireo tanora ireo zay mahatonga an'io le asa tsy misy raha manahirana anareo mbola mety zany tsy fantatra tsy fantatra mety isy zany ohatra ny any amin'ny etasy hervétique raha manahirana ka tsy araka ny saina ntsony efa nresahany zany efa nientina tany amin'ny président natsiraka zany niresaka hoe aleo samiaro ny tena ny tanàna zay ny any Suisse tsisy mpangalatro zany any fa le olona mananasa inona no asany ny olona tenaina rodorojo fantatrony dépense ménage reto mivola ho anareo miteto volam-panjakana fa mandraky ty le gasy de tomany teny ombokely tsy fantatana reny mba fananany nientiny kolokoloana anaovana amin'ny fiainany anatsarana amin'ny fiainany ansatrara ny famomanana masoandro miratra izy ato Madagasikara tikatra saingy tomany ao anaty fotoana foy dia samy ten'Andriamanitra ao izay fiteniny ankizy atsonona ny lehibe ahoana telefona efa nisy lasa any ka mitodika amin'izay zay no nahatonga ny tena mba nieritreretinareo lazaina miaro mivoaka sy fananana mba nieritreretinareo anankiray taminareo ve sady tena jamba daholo nareo sa nahazo apahany tamin'ilay hoe nakaiza tokoa le vola vidy fananany malagasy tamin'ny force hoaniny mety angididi sainao ho an'ny olona te avelany dia maro zany nakany aninona lizy tsy vitan'izay ihany nanaovana tambazotra io mampahantra ny era Madagasikara ankehitriny io njesitiavana tamin'ny Bordeaux tany Toulouse ividanana ny reterbus nakany aninona ny alehany tsy aloha ny aina tamin'ny 203 fahiny tany amin'ny aéroport Rivomamo 203 ny aina aleretolo isaka mandeha miasa zao nanany herbus tsy hitana le maty le raha Madagasikara jejo ny olona tamin'izany nijerana zany hotesy zany fa zao mahafinaritra anareo mahame an'le orinasa ivelany ikarama eto Madagasikara izay le orinasa atsanganareo zay move inona zavatra vita inona ny orinasa nenjehanareo le olona fa nanatetikasa be dehibe hoan'ny voaka malagasy hatramin'ireny agoa rehetrarehetra reny natsangany reny natsangany président Valomanana nesany ny orinasa tany industriel napetraka tany Tamatavy fanaovana ny tary amin'ny ilany andrefa nalazaina nareo rehetra zany ny tenenako ny député anankiray tamorondava hoe ianareo ihany mitsako ny bilina nataonareo fa tsy ohatry zao ny fiainana makamorondava
asa voalohany teneniny zany filoha zany tamin'izany nanaovana anio hatramina poro fa tsy milaza hoe mangala tany keo hoe varola amidy ny tany fa firy ny tany amidina le tany tsy milaza fa fambolena ohatra nanaovana ny tany Tamatavy io nasangeda be manao any Tamatavy ohatra zay kio tsika nanaovana ny rehetrarehetra nanaovana ny tany Toliara nanaovana Morondava miala maraina anao mankaty mandeha miasa manao alereto verina anao sabotsy mamonjy aty indray dia verina lahady maraina zany hoe vitaingana hatramin'ny lalana inona ny teo nentinareo ny karta lazay rehefa namidy ny tany namidy tamin'izy ny olona nge tsy nietrehitra zany fa nanana développement zay ny nananana contact ilaina ny contact avy any velany ilainao zany relation ampiasainao reto ambassadeur rehetrarehetra zay teneniny namana teo fangaro io manao ninina raha ny asa ireny tany velany tany tsy ohatr'ireo Madagasikara mijerenao ministry mponina mampime lany avany lany hoe nany nanaovana député lany tao anatin'ny député angakaingana tao niakatra ministre dia nanao inona ministre mponina zay le anankiray taloha ohatr'izay kio le anankiray dia inona ny natao tao le vahoaka fadiranovana tsy aloha mba nanao tamin'ny ministre Ramatoa Arialy nanaovana nitomany iny tao anatin'ny niaraka tamin'ny efa ao mijaly ny vahoaka avy aty atsimo nitomany avy aty za avy aty azo ny tosika ny tsaiko le tosika iny izy iny fa tonga teo amin'ny toeranao bako avinareo ndray izy dia nahodinareo aty an-taninareo ny any atsimo zany aloha jaly eo dia nakaizy reny le asa nataon'ny olona reny ny olona mahay miasa mitady asoa ny Malagasy sy ny mpiray tanin'razana sy miray raha aminy fatiako mipetraka io napetraka voalany teo le ministre natao député dia niditra ministre le Ramatoa tapona ny dôme izy le ministre izy dia tapona ny dôme tsisy ninina nataony manao na fiainam-bahoaka any amin'ny province zany tsy hainao zany ny raha hoe raha be dia be mamonjy conférence dia zay colloque le niteneniko dia fivorena dia angoniny ary dia miresaka mbola tao zay midina amin'ny chef lieu dia atreo amin'ny chef lieu ihany inona zava-misy dia manao zao tsika efa nareo amin'ny service zay ny ao fa midina mba mijery hoe inona reto olona mitsitroka zao dia reto ministry mponina tsy ireo ihany namoaka lalàna ny tany velona tany nisy lalàna entina atao amin'ny assemblée nationale momba fampiasana ankizy tsy ampy taona asanao zany fanganisan'izany reniny ankizy zazakely 20 taona mitony milanja brique 20 ny loavina tsy misy nohanina tsy maintsy manampy an'iny eny na ny remorony kioperi fotsy jerenao ka eo zany ny asa ministry mponina mijery fa tsy hoe andeha izarako veta izara menaka dia izarako topy dia hoe reto ny asa ina fa zay olona ko zany ny asa tsy zay le izy fa inona no ropaka arapaka ireo inona ny jeren'ny vilaniny mba midonaka ministry mponina zany tena mijery ianao zavatra iaina vahoaka mponina izy rehefa mponina na izy ianao fa tsy milazany hoe angonindray aloha miakanjo oranja dia ny akanjo oranja angonina mikarakara ao dia ny asa tany ministry mponina fomba fanaonareo zany manao eraoeran'le izy midana midina isaky ny distrika mandeha makany mijery enareo inona ny asan'le ankizy tsisy mianatra tsony any satria ny any am-pianarana rehefa nazaiko teo atomoaly tsisy raravanina ny fianarana alohan'ny ankizy mitsindroka tain'omby atao zezika mandana midina ho dia fa maninona le ankizy tsy mianatra lasa mitsindroka tain'omby ambolena ovy ambolena zay ny any fa tsy nanano avy inona mba ho avy tsika ho azy amin'ny resaka zany ny zavatra ihany tsy nieritreretinareo mihitsy no avin'le vahoaka malagasy mba hafahany mitovy amin'ny olona era-tany fampianaran-janaka zany ny zavatra lehibe indrindra adala ny taondrainy ndana mijery any dia hitanareo mihodina anay ao amin'ny risy ny rano sy ny ala
tadidiko teto a mbola any mety eno izy any ivelany any ministra ny telma Madagasikara dia mena fa tsy maintsy zany andriamatoa fino la mambahoaka tsy maintsy oeraoerany natao tamin'ireny nananina vola be dia be firy ny famboleka inona no ataonao ahoana ny eritreretrao firy ny famboleka azo vita za tsy miteny eto fotsiny mandana makazo be dia jereo ny anakazo be ny anetsirana tsy teny agny satria manjaka andriny efa maintsy ny kininina lava fa mena tsimo ataonao sy menaka miperiferika jereo fotsiny aloha ay amin'izay ny province vao tamin'izay nanao miara-manonja tany province nahitana hoe fa inona ny asa nanaovana ty oeraoera famboleka azo raha matoa ministra tany dia rehefa miala eto izy dia any atsimo any vatovavy nany no le nany amin'ny any na fa tsy fady zay ihany mamangy fianakaviana fa nisy tany voavoly azy iny efa nresahana da tany nametrahana fametra volany natao tamin'izany ary efa nitao operinasa ny jerena zay taloha dia tamin'ny any marina fa tsy nitombo ny iny ny politika no erahana politika tsy samana politikany fa nitetika asa azo nanona rano zany satria efa nitsiketsika ny 73 député dia nidina nanao ny jereneny zay fa idronina lazainareo anaraka andraraka ohatrany andro tamin'ny président Flou Philibert Ratsirana iny dese Catherine a mandraraka zanak'azy eran'ny tanàna eran'ny tendrombohitra fihinana nataonareo za raha misy budget nanaovana dia eo dia makany dia menatsimo dia eo atsimo dia makasary dia manao selfie zany ny zavatra hita taminareo ministra tao amin'ny resaka tontolo iainana ny adina io tapi io ala tapi io misy olona miandro tapi nga misy ninina azo na avetsy roboratsy azo ho andreo mpiany ala tapi ireo nefa rany rainy iraisam-pirenena fa io tapi io ala voajanahary fa mandana mba mijery mena varatra reo makany anjoro be jereo al izy dia mivoa aiza manao zavatra carte sur eo ambony tableau dia mivory dia mionao dia amin'ny sivy avy eo ministra dia miara mivory dia eo dolo ny tale rehetrarehetra dia miany farany volana dia any amin'ny bizina azo sisa be kabetsahany ministry ny fambolena mbola miteny foana tena za débutena mba mivoatra ary miteny afa mijery zavatra misy nyainako taloha hatramin'izay nyainako sy nyainako amin'izao fotoana sy nyaireo olona mpiarabelona amiko ray manontolo ireo raha mbola raha malagasy dia ohatr'izay dolo niverako azy fa tsy nyaina ny olona tany anatin'ny 50 taona tany lazainareo fa ankehitriny a ahodinareo anatin'ny tanteraka le fantran'le vahoaka tantsaha tsy omby io tsy resaka élevage io tsy resaka fambolena nitadidiko tsara ny teneniko fa hoe ahoana ny amin'ny resaka FAO miresaka tena ao anatin'ny vaovao fa manomboka mialany ny kijeja ny kijeja zany izy zany valaly zany tafakatra teto Motsoroa taloha tamin'ny taona firy izy mivoaingany fa niasa mafy ny FAO fa no nitondra tsy niady a dia io izy io dia hoy izy amin'ny ministra hoe asa mamono ny azy ihany zay ny azy foana ohatra ny tatsy amin'ny ministra fahasalamana samy mikarakara ny tenany ihany ahoany ty monsieur le ministre ty resaka iny ty semi régionnaire ty tsisy volanao fa samy mamono ny azy ihany normal ny olo na hevitra dia toto sakay ry zalahy nefa foatana mahafaty tratra voatsakay dolo ny olona ny rehetrarehetra any hoe amonona n'le io voatabi hitanao an-taninareo rehetrarehetra na avaly avaro na vai
io mamono an'io le senior mamono an'io daholo senior fa tsy nanana tamin'izany tetika asan'ity tsy nanana fa hoe miandra nletoka rano nreto anatina fanafody ivarotra fanafody ivarotra le tantsahany zavatra kely ohatra iny navidina zavatra rikesika na zavatra ho amidiny ameloman'ny fiainany dia ohatra iny navidy fanafody inona ny edina na fanampinana ataonareo tao amin'ny ministera nanaovana an'izany raha misy any a fikamanana vitsivitsy nanaovanareo sasany ary atao nampidirina tany amin'ny fikamanana fity modimiodina makato satria inona ny ao anatin'ny taloha zany nipetrahany zany fidy zany dia tena manano zava-dehibe vitan'izany tany aminay resaka teteza na resaka tsena resaka inona fa mifidy ankehitriny dia lasa milalao politika dia lasa milalao vola mitodika aminao raha matotalehy ny fidy tsy lavitra koa anao fa ino tena izy etsy imprimature fa le olona jereo le olona makany hoe manao aiza amin'nesaka mbolina tabatra ho afa manaova visite ny opinion dia hitanareo ny zavatra misy anetsahany nanao ino nareo iza ny entreprise manao an'ity iza manao an'ity fa raha idio ny jerena avy aty raha maloto zay ny zavatra fantatray any an-toerana nareo moa tsy mety satria nareo tsy mety miena hoe zany olombo fidy zany manaraka ny asa mpanatateraka fa ngaha zany misy ankehitriny jambenareo tanteraka dio asianareo mitesaka amin'ny fitaratra ao amin'ny assemblée nationale amin'resaka mona samy marenina ahoana milisia anankiray député anankiray ao anatiny raika amin'ny 20 député ka mahazo an'io ny olona any amin'ny distrika misy anao zay manamanana tsaratsara dia mahazo mijery fa nahita an'ity zara raha misy an'io ialana amin'reto mpanaramaso reto zany hoe olombo fidy mamofady anie le zavatra atao hoe tsy mbola hitanao eran-tany zany atseto le député zany mijery ianao amin'ny télévision olo latsy anana mikondo mitabataba tonga dia direct face à face fa zao ampianarareo mandangy le député dia any amin'ny tany misy azy izy da zay fa mandeha tsara ny ity nisy ny industrie nanomboka 2010 nahafantarako an'izany andriamatoa ministreny andriamatoa filola mambahoaka ohatra ny hitako ianao nanao eraoerana kany a Brickaville mikatrina siramamy Brickaville omena tsy fantako na voaloha tamin'izany io izy io manao na mandroso ve le izy mandeha ve le atao hoe nalaiva nanahoana le tanoso be tsy miara-manoso ty dia tena milaza aminareo fa mahazahon'ny olona rehetrarehetra manaovana taty itenena isan'andro zao ny zava-misy tsy olona ray tsy mihaino zay misy le coupement ataonay ka raha ilazanao eraoerany amin'ny télévision nareo arinareo any mety le izy azanao aloha lainga tsara tototra any fa eto tonga dia direct tenenay aminareo zany tsisy malala an'ity tsisy mihaino an'ity hatramin'ny mpanjono anaty ranomasina mpiandrompy ny olona ny atsaha miasa ny ambony sarety ny mahatsara azy mahafaly le vahoaka mihaino ny fiainana inona marina fivelomako eto ambony tany ity ary natao aiza nietrana lohako ho any amin'izany mba makany an'inona le etra zany mahamaty azy ieno miara-manonja
fa raha ianao no miteny manontany vao midina kely dia hoe ohatra zao voaina nahita an'izany hoe raisy eritreritra fa ileny atsinanana iny diera anao nahita ny fidinan'ny président Ravalomanana teo an-tsena Nosy be fa raha tany amin'ny andro nahitanao an'izany nahitanao hoe ohatran'inona mivokatra ampakariny tantsaha miditra ny Nosy be zay nanaovana an'io nanamboarana tsena ngeda be io ary tsy io ihany fa nitarina taty Anamotana dia fidiran'ireo vokatra avy any amin'ny anaty ala rehetrarehetra avy any amin'ny sisintany rehetrarehetra fa mandana fisisa voasary makirana tonga eto Antananarivo ampiny fijaliana eny an-dalana taonareo dia io koa hoe midy ny lalana dia maimbo maty zordira mandray azy ka tsy teny an'izay hoe aiza le asa ho an'ny tanora ho anareo amin'ny industrie nidedadedahanareo tany amin'ny tany an-dafy tany à Paris nanomana ny tetikasa le filoam-pirenena hitonany an'ity amin'ity akoatra zay ombombenareo ty mahita ny ka filomam-boaka dia ty misy omboavy anankiray menanao karakarao any dia sitranay mba tsy zay le hoe tetikasa ka tsy lava resaka be dia be fa raha iteny ahako zay nesako aiza le asan'ny tanora ho an'ny ministère de l'industrie zany mba fantatrao ve fa hipampimady mpanao taratasy ianaran'ny ankizy kae avany sinina daholo arona farana jereo ny conteneur miditra avany hatramin'ny papier hygiénique afarana avany sinina dia efa vita eto Madagasikara nitahireo mbola nisy mitetsakadiboka fanaovana labozy taony le kory zany fanaovana labozy vita teto Madagasikara misy mpiasa firy ny asa tao inona zava-misy eo sisa ankehitriny fitobiana atao dépôt ahofa hipetrahana friperie sokriran'ilona fa nety eny nanafarana ny lentina avy any Afrika Atsimo na avy any amin'ny toeran-kafa labozy fa raha mba vita telo mba tsara vidinentana teto toerana tsara ny zavatra niendriny fa zao anao dia hoe labozy zay ny enina ndiza mampiasa labozy tsy ereto Antananarivo mampiasa labozy ny tantsany mahavoatra mampiasa labozy tantsany mahavoatra vidy pétrole zay natao hoe inona mba asa natao inona ny tafatsangana to amin'ny industrie na natao teto Madagasikara zay manko natao nanao récapitulation ndrany hoe namoaka eto namana fidelina dia mba nandray kely aho tena marina ny tenenina synthèse zavatra hoe izao zavatra vita ty fitondrany ity dia inona ny mba natao zao ny lokoloka nataony tsisy mba nisy nihitra fanjaitra raha nge tsy vita eto Madagasikara e ka mafapana ny zavatra tiako lazaina raha nyfahatram-bahoaka zany faretrarehetra zany dia fahantrana ho amin'ny vahoaka napetraka reo an'ity malagasy ty fa tsisy afa-tsy malahelo an'ity resaka latromy fa na olona tofirinareo jolay asa omena le asa matesanareo mahatonga ny olona manao foana io tsy mitsita le asako zay olona mahita asa vao nyteneniny namana fidelina teo tany Ambatondrazaka raha falina ny menareo azy nefa tsy mba afaka mivelona mino fa efa tonga any namana Guy-Maxime azafady betsaka hoy zavatra tiany ho hita sy tantarainy amin'ny zavatra ty androany mino fa efa ozy aho omena azy fitenenana mampamanga tao tompoko lasy tompo vavy a samy teny Andriamanitra dia faly iarabatsika rehetra indray manaraka ny fandaharany Mairamanonja amin'ity androany ity omarisika dia niresaka ny makasika ny olana aletsino ary metiko teto any zava-mitranga raha tsy misy fandraisana fipetraka amin'ny gouvernemanta malagasy
miarahina ny atrana hatramin'ny rotapatrisa mahery amin'ny volana marsa 2024 ny tahany tsy fandrahoan-tsakafo any Timo. Araka ny iray dia nisy ny fihaonan'ny gouvernemanta ny Premier Ministre ny gouvernemanta sy ireo masoivo ary vorona iraisam-pirenena manoloana ny ady fandrahoan-tsakafo eto Madagasikara aliany. Dia tiako izany fa isika mahakitahitra foana ny hoe raha dia tiana ataontsika dia miainga tany amin'ny zavatra misy mitombina. Asantsika izany izay rehetra raisy fanjakana roa taona teo ny fisian'ny tanga manao fanambarana ny Premier Ministre ny gouvernemanta izay sahira fa Premier Ministre rehetra ny telo taona hoe hitondra vahaolana maharitra. Rambara fa efa mirehitra ano vao mihazakazaka na mitondra pompier ny fanjakana malagasy amin'ny hain'ny vao rotapatrisa any Atsimo. Ratsika marina ny fanafiana mamaivay izay nitranga tany Bitongy Atsimo aloha misy 300 lahy izay nafika tanàna ary vaomby hatramin'ny 10 500 no voaromba. Ny filohan'ny polisy moa izay metaka ny tohata amin'ny herinandro lasa atao iakora dia hoe nomboko izao dia ny dahalo matahatra ny miarahina kanefa ny tsy izay raha nitranga nisy goandro monja aty aoriana. Hitantsika fa ny régime rajoelina atao anatiny izay ho taona sy tapan'izay satria miditra amina ny moandahy ny fanjakana malagasy tariny amin'izao fotoana izao dia io pilotage avy io no fomba fiasa efa vovo miarana ary eny am-panidinana no mitetika mpanidinana foana no hevitreretana ny haingovoaka 80 tapitrisa. Ny basatsika izany ova am-potoana sarotra toy izao dia ny anan'ny fanjakana malagasy ny anan'ny pasika fomba fijery mazava mahitsy ary isika menomeno rehefa resaka ny fiainam-bahoaka manao tombanezaka dia miainga tany isika amin'ny zava-misy sy mitranga. Ny mitranga dia ny fatapan'ny rehetra na ny tontoerana na ny mpiara-piombonantoka Madagasikara fa ity pilotage avy ity dia fomba fiasan'ny filohan'ny fomba fiasan'ny manodidina azy tsy mijery izany tombontsoa iombonana izany dia gaga isika na roa taona sy tapany aty aoriana dia mandolitsy ekonomia malagasy reraka ny sarababem-bahoaka ary tafiditra lalina ao anaty fahantrana ny firenena. Mampatsiahy ny tantanana ny tetezamita. Ny tetezamita izay ao anatin'ny fotoana niarona
ny fanjakana malagasy rehefa dia tonga ny fanonganam-panjakana ny taona 2020. Communication négatif na fampahalalam-baovao tserasera ny hibatrany no nanenjehana ny régime mamarika valmanana ny faratarany taona 2020 ary ny ambony taona 2020. Dia ezahana tamin'izany fotoana izany ny tenenana fa tsy mahomby ny fanjakana marika-pahavalonana ary mitondrantsika tao anatin'ny fahantrana tamin'izany fotoana izany. Fantatritsika aloha nefa raha miresaka ny filoha marika-pahavalonana isika dia anisany filoham-pirenena nandra indray mivoaka malagasy ny taona 2020 fahitana fanarenana goavana ho an'ny Madagasikara. Azo tapaitana natao anatin'ny taona voalohany tsara satria mahatsiaro ihany ny tena anisany teny tanàna izay sanany indrindra taorina ny pasteur Douglas Richard Andriamantato ho ben'ny tanàna anankiray ary filohan'ny fikambanana ny tanàna tamin'izany vanim-potoana izany. Mahatsiaro amin'ny hoe ny joroana teo amin'ny sehatra politika na dia mbola zandry sy tanora amin'izany dia ny mahitana ny taikefa nanana ny Andriamanto marika-pahavalonana fa izy nanangana ny empire tico mpanapisika loatra fa orinasa nanana ny lazany nanana ny toerana nisy azy ary ekonomika ary napelona fianakaviana maro namokatra asa maro teto amin'ny tany sy ny firenena. Fantatritsika nefa fa Andriamanto Rajoelina sy ny manodidina azy no nivohy ny communication négative tamin'izany vanim-potoana izany ary namokatsika tamin'ny fanonganam-panjakana ny 2020. Hatramin'izao dia mbola mizaka ny fokotany ny firenena malagasy. Hatramin'izao dia mbola mizaka ny vokan'izany ny faritra maro izay efa nisitraka an'izany vokatra tsara tamin'ny fanarenana ny fitantanana ny firenena. Hatramin'izao tsika dia miara-mahafantatra ny olona ny JIRAMA izay efa tia olona intsony ny taona 2020 nisy ny fanonganam-panjakana fa efa nandandraina fa orinasa mpanjakana afaka manao fanitarana manerana indasiny kanefa verina amin'izany toetr'andro antsika alohantsika teny iny amin'ity katozavana dia tsotrany amin'ny hoe ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ilay lasitra anany tamin'izay ka hatramin'izao dia misy politika publika na mazava amin'ny fanarenana ny firenena. Tsy misy paikady tena azo andrandraina ka niraina vokatra manoloana ny tenam-pirenena sy ny andrasana voaka malagasy. Fa dia mionona fotsiny amin'ny fisosoana maro lafy aminay misy ezaka atao amin'ny fanjakana. Fantatritsika loatra nefa ombenomeny rehefa miresaka Madagasikara tsika dia Madagasikara manana ny toerana
tsy resaka ny renirano ananany Madagasikara isika dia misy hatramin'ny 10 mahery. Fa tsy resaka ny rena ambanin'ny tany isika, fa tsy resaka ny arena an-dranomasina isika eo amin'ny mena no hitondrana fampatahivana izany hoe misy ny 150 millions d'ariary, 150 millions de 750 millions de dollars isan-taona no very noho ny tsy fananatsika politika mazava hamenana ny sistan'ny Madagasikara. Izany fototra ara-pitantarana eto amin'ny firenentsika. Fantatsika loatra ny olana ara-politika verimberina toy ny Soarivo, toy ny Raharaha 20 Soarivo, ary tsy fipela amin'izany ny vahoaka malagasy. Satria dia novoizina teto ny fanamboaramboarana ny tantara, voizina teto ny alainga, voizina teto ny fitaka maro amin'ny fomba fanaovana politika. No abadona ny vahoaka malagasy ka hitenenana fa izao no marina ho azy. Fantatsika nefa amin'izao vanim-potoana izao noho ny teknôlôjia, noho ny lafiny serasera efa miroso lavitra dia miarina ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-mitranga. Manomboka miditra any anatin'ny tsadina ny mpitondra fanjakana amin'izao tsika miteny izao satria mahatsapa izy ireo. Tao anatin'izay volana maromaro taona hitsahana izay dia miarina ary mieritreritra lalina ny vahoaka malagasy manoloana ny olona ara-politika misy eto. Io izany no andrasantsika ao anatin'ny vanim-potoana izay fampiresadresiny mety ho vanim-potoana motoyana ara-politika fa raha ny fahitana taratra ny fanahy dia atao miainga amin'ny zava-misy dia tapitala-kale ny fanjakana Andry Rajoelina satria dia todi-damosina amin'ny avokoa ny firenendehibe ary samy mahafantatra ny tsy fahombiazan'ilay gouvernement, ny tsy fahombiazan'ilay mpitarika ary ny tsy fahombiazan'ny manodidina azy vahoaka malagasy izany. Dia manomboka mihevitra sy mieritreritra ilay ian'io ary mandinika ny zava-mitranga, mandinika ny lasa ary mieritreritra ny ho avy. Andrasana amin'ny rehetra amin'ny vanim-potoana toy izao ny olana politika dia tsy misy vahaolana afa-tsy ny politika ihany. Tsy misy ny vahaolana afa-tsy ny fandraisan'ny tompom-pahefana ny andraikitra manoloana an'izany olana politika verimberina eto amin'ny firenena izany. Fantatsika fa ny lalam-panombenana dia mazava tsy mahitsy raha ny toerany fahefana dia ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy sy tapitrisa izany izay mpividy ny toerany fahefana fa mandray an-davan'adin'izany ny 20 tapitrisa. Todika any amin'ny vahoaka malagasy 20 tapitrisa izany. Ny raharaha eto Madagasikara amin'izao tsika minezao raha fahadimy aoriana firenena hafa tsika amin'ny abe any arena maro tsika fa ny fampotsika ny arena ambanimbany nanany Madagasikara dia tsy miendrika mihitsy amin'ny fomba fitantanana tsy mitodika mandeha makany amin'ny tombotsoa toy izao ny vahoaka maro misy andrasantsika izany mitoin'izany fa ny fanerana eto Madagasikara dia mitaky hatrany amin'ny isin'ny demokrasia marina, ny ahafahana mandrevitra, ny ahafahana miteny, ny ahafahana tsy mitsitsy manoloana ny tsy fahatombanana tanana ny tsy fahaiza-mitantana
ary mbola fanjakana mitany sy ny presidentitsika dia alasatsika iza ny toyany babara dia mametraky ny mpanotsika rehetra manaraka indray. Dia manatitra fiarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandarana miara-manonja izao. Kopakopa-tanana efa vita ny raha ny namana rehetra izay niteny teo ary misy olana anankiray tiako anaovana kopakopa-tanana manokana satria nangataka an'izay izy mahafantatra an'izay zavatra lazaiko izay izy dia kopakopa-tanana lova. Mirary soanareo rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao. Araky ny voalaza teo moa izany efa mandroso dia mandroso ny fotoana tsy hiteny lava loatra androany satria ny antony misy sary tiana ho ampitaina amintsika ho ampatsiahivana amintsika satria ny antony voamalitsika raha nahita tamin'ny vaovao na tany amin'ireny tambanjotra serasera reny nahita fa nandray sy ny arahaba n'ireo namana izay nigadra tamin'iny raharaha 20 février 2021 iny reny zavatra nitranga tamin'ny hetsika izay saika ho ataony ny solombavambahoaka n'Antananarivo sy ny solombavambahoaka Tima moa izany ny mpanohitra saika anao tatitra teo amin'ny 15 mai kanefa moa mbola tsy nisy akory le tatitra mbola tsy nisy akory ny hetsika dia efa miaramila be tsy mbola nahita ohatr'izany tsika teto Madagasikara izany no hitantsika dia fampatsiahivana no resantsika aloha androany satria raha ny fotoana dia tsy havita hiteny zavatra marobe tsika fa mialohan'izay aloha toy ny zavatra voalaza omaly dia izao marary dia marary ny fon'ny olona mpitarin'ny mpanohana ny mpitondra tamin'ilay hoe tsy lasa tankany ivelany tsy voasa tany ivelany tany amin'ny conférence de Paris ny filohan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anisan'ny antony anankiray tsy nanasana anazy izay tsy voatentsika matetika nefa fantatrareo ihany dia ny tsy fisiany le tsy fananany ny fitondrana ankehitriny crédibilité eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Le crédibilité zay fandraisantsika tamin'ny omaly hoe tsy mana crédibilité izy le antony tsy fananana crédibilité dia aza dino ary mbola ho averintsika eto foana zany ary misy fotoana hatramin'ireo orona tsara sy orona peo izay niainantsika n'izany fanonganam-panjakana sy fisoarivo zany dia ho averintsika eto anisany tsy maha-crédible ny filoha ankehitriny dia zay tantaran'izay nanongana fanjakana demokratika filoha mbola amperinasa ny filoha ravalomanana tamin'ireny sy fisoarivo reny dia naongana dia izy no nandray an'io fitondrana io tamin'ny alalan'ireny mpitandro filaminana izay nanao an'ireny fampiasana blindé sy fitaovam-piadiana mahery vaika reny naka ny lapany Ambotsiroatra aloha ny 9 mai ny 9 mars sy fisoarivo ary ny 7 mars sy fisoarivo dia naka ihany koa ny lapam-panjakana lapany filohan'ny repoblika teny Iavoloha. Anisany zavatra anankiray tsy azo adinoana zay fa ny communauté internationale dia tsy nanadino an'izany hoe mbola ao anatin'le lista ny olona nanongana fanjakana ny filoha ankehitriny ary tsy miala aminy zay mandra-kipo masony satria zay le hoe vitaritiny ao aorianao zay na le casserole na le vilanina casserole moa zany amin'ny teny frantsay zay taritiny ny filoha ankehitriny tsy afaka amin'ireo communauté internationale reo izay crédibilité zay ozy dia anisany tsy anasany ny olona amin'ireny sehatra reny ndraindray fa rehefa mieritreritra le vahoaka malagasy kosa ny mpamatsy vola dia tsy afaka mijery fotsiny fa manampy ary tokony hipakany amin'ireo vahoaka malagasy reo. Anisany tsy maha-crédible ihany koa ny fitondrana amin'izao fotoana zao zany dia le tsy fitazomana ny teny nomena mbola izy fotoana ho eo iresantsika lalindalina koa ary iverenantsika mihitsy reny tantara reny satria raha ohatra ka nampanantena ny filohan'ny tetezamita izy tamin'izao fotoana zany filohan'ny HT na filohan'ny FAT fitondrana tetezamita dia nampanantena fa hoe 2 taona ihany izy no hitatana ny tetezamita fa kanefa nitarana nandritra ny 5 taona zay fotoana nitondran'izay mila hitovy ary tena mitovy mihitsy ny amin'ny fitantanana olona lany filoham-pirenena lany ara-pomba demokratika zany mbola resantsika ve hoe lany amin'ny fomba hoana izy na inona ankehitriny
fa mbola nisany tsy maha-crédible anazy ihany koa ny fahalaniny amin'ny alalan'ny doublon zany tsy azo lavina mihitsy zany ary tsy manana ny légitimité rehefa tsy lany ara-pomba tena hoe démocratique tena hoe tsy azony kianina ary ny hoe tena hoe fifidianana mangarahara madio mangarahara ary ekeny rehetra zay no fanamby tamin'ray fifidianana tamin'ny 2018 reny akory atao moa zany fa dia lany tamin'ny alalan'ny doublon zany rehetra zany dia anisany tsy maha-crédible ny fitondrana amin'izao fotoana zao akoatran'le voalaza omaly hoe tsy fahaiza mitantana ny tsy visian'ny transparny mangarahara ny fampiasana ny tsy fahaiza mitantana moa zany dia hoe mianatra raha foana hatramintsika amin'ny teny zao mianatra raha daholo izy rehetra ary tsy magaka raha hoe misy fanapa-kevitra raisiny isaky mandeha dia manao salegy isan'andro eo anisan'le salegy anankiray hitantsika voafarany teo reny fanapa-kevitra raisiny ministera anankidimy zay niemitra tamin'ireny décision interministérielle zay nanakana ny fandaharana na fanokevitra politika mandritra ny fotoana ame anara-pahasalamana anisan'izany ihany koa ny fanondraisan'ny gouverneur ny vakina karatra na tonga nyreny fikorotana sy fanagadrana ihany koa olona ao anatin'ny hetsika zay fanehoana hevitra tsy mankatoa ny fanapa-kevitra raisiny gouverneur fanapa-kevitra kitanotano zay ndraisiny gouverneur ny vakina karatra fa anisan'le fanapa-kevitra hitantsika ihany koa reny kitoto zay raisiny fitondram-panjakana manodidina ny filoham-pirenena io mbola resantsika fotoana manaraka zany ary le fanaovana kilalao mihitsy ny fitondram-panjakana dia hitantsika isan'andro san'andro hoe tena misy zaza miala sakana ao anatin'ny fitondram-panjakana teo moa namana fidèle nyresaka teo hoe nisy ny goafitsina nisy ny pomatsina resantsika zany aoriana kely eo ary ho azonareo tsara satria tsara fatarina ihany fa ty fitondrana ty zany dia fitondrana tsina ary tsina nazahoany an'le fitondrana nazahoany an'io fahefana ho pelatana io dia tsy hitany zay anaovana anazy dia lasa mananao foana mampanantena zavatra tsy mety mampanantena zavatra tsy misy ary mampanantena volana an'le vahoaka malagasy ny namana député Vanambanivohitra moa zany dia henonareo ny zavatra voalazany teo mifangaro daholo izy rehetra aloha satria zay tonga ho an-tsaina dia tsy maintsy tenenina daholo aloha satria ny antony mila mizara zay ao an-tsaina ihany koa izy fa mila mizara mampafantatra ihany koa fa misy zany zavatra iainantsika isan'andro san'andro ny zavatra voalazany namana député Rodin teo nisy ho eo teo ny fandraisana sy fiarabanan'ireo gadra politika 12 menada tamin'ny omaly nivoaka tamin'ny 12 may zareo tamin'ny sabotsy teo zany dia omaly ny fotoana nafahana ny fampiaraba velinaina somatsara ary tavavoaka somatsara zany fonja zany ary averintsika eto hoe reny olona reny dia anisan'le gadra politika victime ny tena hoe reny zany le anisan'le lasipatra zay nopotehany ty fitondram-panjakana ity na inona zavatra faneho-kevitra zay mitranga raha indrindra fa faneho-kevitra politika mazava ny ao anaty lalam-pandrenana fa tsy azo kitihana zany fahalalahana maneho hevitra politika zany fa zo fototra zany ao anatin'ny lalam-pandrenana zay iainantsika amin'izao fotoana zao na inona faneho-kevitra politika na hetsika politika na liberté fotsiny zany fahalalahana amin'ny ankapobeny dia tsy azon'izaniza kitihana zany marina fa misy hoe ny fahafahany anankiray na fahalalahany anankiray dia mijanona eo amin'ny fahalalahana na fahafahany olona anankiray fa ny fahalalahana ara-politika sy ny hetsika toy ireny dia tsy azon'izaniza sakanana fa io moa zany zay tiako ihany io zay no mitondra zao izy ny ao anatin'ny fitondram-panjakana dia manao an'izay tiany atao izy ary tsika manao mafantatra fa manao an'izany fitondrana ary manao ririndasa tsy tsaroana zany ary zay ririndasa tsy tsaroana zay no amerenantsika eto hoe nisy zavatra nitrangike tamin'ireny 20 febroary reny satria ny mpitandro filaminana atao herim-pamoretana amin'izao fotoana zao hatramin'ny nisy iny ty fitondram-panjakana ity ary mbola ho toy izy ny anaovana zany fitaovam-panoretana fa fitaovam-pamoretana zany mpitandro filaminana zany fa any amin'ny toerana misy an'ireo ilanan'izany mpitandro filaminana izany dia zara raha mahititsika mpitandro filaminana fa dia miady rery le vahoaka ny resaka tsika ny resaka mitranga hoe andian-dahalo
tany amin'ny midongy atsimo iny fa tsy anyrery angery misy an'izany andian-dahalo zany misy dahalo zany manao an'izany mamono olona sy mandory tanàna zany fa nampitondra ara dia fantatritsika fa misy voatafiditra ao anatin'izany resaka dahalo zany ary misy zany dahalo ambony latabatra zany tsy mampiny mihitsy hoe omby amina rivony amina anjatony dia tsy hita manjavona fotsiny zao fa misy organisation misy rafitra anankiray mihitsy ahafahana mangalatra an'ireo omby ireo ary ny zay tsy hoan'ny eto Madagasikara dia minotsika fa alefa ondrana ny ivelany ihany ary fa misy fandaminana manokana mihitsy zany efa misy sambona misy inona zay ahafahana mitondra an'ireo omby ireo dia tsy hita trasy tsony tsy hita tsony zay alehan'ireo ny teny aho maly teto iaho hoe na ao anatin'ny mpitondra fanjakana ara dia misy masamy teny mihitsiny ao anaty mpitandro filaminana misy masamy teny mihitsiny ary zahay tenentsika zahay eto amin'ity fandarana miara-manonja ity tsy hoe mienoeno fotsiny na onoono na hoe manelitsao sanatry ny vava fa tsika manana namana ary maka ihany koa ny fahalalana ao anatin'ireny institution reny anatin'ireny rafim-panjakana reny mananamana mana olo-pantatra manana havana manana inontsika ao anatin'ireny rafitra rehetra misy anatin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ao anatin'ny mpitandro filaminana dia araky ny teny teo iaho hoe ny mpitandro filaminana ilaina any amin'ireny toerana zay mila azy reny anaovan'ny fitondram-panjakana anaovan'ny filoham-pirenena sy mpiara-miasa amin'ny kilalao anaovan'ny oeraoera anaovan'ny fisehoana fotsiny amin'ny teny anglisy moa le izy fanaovana soutine zany hoe makasary ohatran'ireny any anatin'ny bokin-damody reny dia ho alefa any reny sary reny adino fa mpitondra fanjakana ary tompona ndraiky mpanjakana le makasary sy manao an'ireny kilalao an'ireny akanjo sy fanaminy ny mpitandro filaminana zay manana ny asiny reny ireny fitaovam-piadiana reny basy reny ireny blindé reny fiarakodia tsy mataho-dalana sy tsy laitra mibala ireny na hitsika fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena zay no tiako hiaviana androany zay nampanantena tamin'ny fotoan'andro tamin'ny fanaovana an'ireny fankalazana ny UEM na fanaovana an'ireny fampelezan-kevitra ireny nampanantena ary nampiseho sary mihitsy izy tamin'ireny fotoana reny hoe itony ny fitaovana sy akanjo na fanamiana omena mpitandro filaminana entintsika miady amin'ny tsy fandriampahalemana entintsika misambotra ny dahalo miady amin'ny dahalo ho alefatsika daholo reny sary reny fa ny tao Antananarivo rehefa nanao ny hetsika politika anao an'le tatitra ny sombavim-bahoaka namoahana mpitandro filaminana marobe ho avoakatsika reny hoe iotr' zao no naseho teto Antananarivo fihetsiketsehana zay natao mpitandro filaminana maly ny resaka tamin'ireo namatsika zay navoaka mifonjareo zay narabaitsika fa tavavoaka tavaverina ety ambonin'ny tany satria ny fonja dia lazaitsika tseto ary zao solivava ny asako teo aloha dia hoy iaho hoe anisan'ny fasana ary tena fasana zany fonja zany fa rehefa nampidirina ny fonja ireo olona reo dia hitatsika ny zavatra ny ainany tsy moramora zany hoe telo volana tany amin'ny fonja zany mbola hitatara izy ary mbola hoentitsika anao an'le fijoroana vavolombelona ny zavatra ny ainany zareo tamin'izany 20 febroary 2020 zany fa tsara ampahafantarina antsika averenina ao an-tsaintsika hoe ny sombam-bahoaka raha nao tatitra araky ny lalàna misy dia nosakanana dia mpitandro filaminana marobe nanao fihetsiketsehana teo amin'ny kianjany 13 Mey sy ny manodidina sy ny lalana rehetra miditra eto amin'ity Antananarivo ity ny route nationale ny lalam-pirenena rehetra zany dia ny olona zay mitady ny mpitandro filaminana sy nanaovan'ny filoham-pirenena sy ny ekipany fihetsiketsehana dia jerem-potsiny efa tara be vao maka an'izany fanapa-kevitra hoe andefa mpitandro filaminana efa lasa ny omby efa lasa tsy hita ny dahalo tsy hita zavatra ho atao intsony fa dia miravoravo tanana sy mampalahelo ny ainana fohy nefa ao anatin'izay malagasy ireo malagasy misy 20 maty tany amin'iny faritry midongy atsimo iny araky ny vaovao zay azonay nisy sivily tao nisy mpitandro filaminana ihany koa jereo ke ny zavatra mitrangy isika rehetra zany no hiaraka hijery hoe zao ny zavatra tandro filaminana sy fitaovana hoentina ty andreny vohitra dia ohatr'izao ny fitaovana sy ny zavatra nampanantenana narantiranty ho an'ny mpitandro filaminana zay nampanantenana fa ninzaina dalo
dia tonga tokoa ny dahalo roa taona sy tapany aty aoriana ny fitondrany filoha ankehitriny dia jerentsika hoe inona marina iza no miteny marina ary iza no manao ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity ndao ary tsika hiaraka hijery an'izay. Solombavambahoaka reny ary na nisamborana andreo olona ireo ary nisy tamin'ireo 12 merada reo olona tsy nieritreritra kory andeha hamonjy an'le hetsika fa dia nandalo fa tratra nitondry molotra fotsiny dia nisamborana ary tena hoe fisamborana tena ohatran'ireny olona criminel ohatran'ireny hoe tena jiolahy reny mihitsy ny nanaovana ny sasany. Nisy reny mpianakaviana ny samborona toy izany ary ny erreur tena hoe fadisoana lehibe nataon'le mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ireo mpitandro filaminana herim-pamoretana ireo dia ny fampisehoana erak'izao tontolo izao fa ny eto Madagasikara ny mpitandro filaminana sasatsasany dia manaiky atao herim-pamoretana ary ny mpitandro filaminana zay misy dia misy mercenaire politique zany hoe olona mpikaramanady satria samy nahitsitsika teo amin'ny kianja teo amin'ny esplanade teo Analakely nahitsitsika tamin'ny 20 février reny olona miendrika vahiny na ny bikany na ny lokony volokoditrany fotsifotsy lavaranjanana tena lava be raha lavaranjanana ary mitovy daholo izy enina amin'ny rahalahy ary izahay araka ny tenenay fa nanao an'ireny tatitra reny teo anivon'ny fikambanana iraisam-pirenena na ny communauté internationale rehetra izay misy nampisehoanay an'ireny sary reny ary tena natonga sainan'ireo olona reo hoe fa inona marina ity fitondrana misy eto amin'ity firenena eto amin'ity Madagasikara ity fa tena makany amin'ny jado na any amin'ny lalantsy izy. Reny olona reny no mbola ampiasaina amin'izao fotoana izao satria na ny nationalité na ny avian'ireo olona reo dia fantatra hoe avariana any ireo olona reo any amin'ilay olona mahery setra sy mahery fihetsika izay nanokafana consulat honoraire eto Madagasikara izay horesantsika amin'ny fotoana mamety anazy. Hitantsika ihany koa ny zavatra nitranga tamin'ireny hetsika 20 febroary reny fa fadisoana lehibe hoy ihany nataon'ny mpitandro filaminana satria lasa mahery fo lasa mahery fo ny firenena mahery fo ny miara-manonja ireo ankizy ny samborina ataoko foana hoe ankizy na misy ray aman-dreny lolohavina tapony loha ary ireo olona rehetra izay ny samborinareo lasa mahery fo ary ireo olona reo na nisy tsy nieritreritra reo hamonjy an'le hetsika dia nyray fo tamin'ny miara-manonja ary lasa miray amin'reto mpiara-mitolona rehetra lasa miara-manonja amin'ny tsirariny niatra taminy ary lasa manohitra n'ity fitondram-panjakana ity miaraka amin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny mpanohitra rehetra miara-nitserany ihany ireo olona reny amin'ny teny frantsay moa izany dia hoe héros lasa héros azy lasa mahery fo azy ireny olona reny dia lasa mankahala ny mpitondra fanjakana tamin'ny zavatra nataony dia hitantsika tsara zany hoe atraiza ny zavatra ataonyity fitondram-panjakana ity atraiza ny setrasetra ataonyity mpitondra fanjakana ity atraiza ny fampanantenana izay atao izy ity zany akoso-bolamena le fitaovana rehetra ireo moa zany ny akabetsahan'ireo fitaovana fiarakodia ireo indrindrandrindra le anisany nabe resaka satria reny le fitaovana nampidirana tsokosoko tsy nahazo alalana nefa tamin'ireny fotoana nampidirana tamin'ireny fotoana ny flou par intérim zany hoe filohan'ny Sénat no nitondra vonjomaika ny solo vonjomaika ny filoham-pirenena satria niala ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany satria nilatsaka hovidiana tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024. Ireny fiara reny no nampanentanay ny filoham-pirenena fa ho alefa any amin'ireny toerana izay mila an'izany reny anenjena dahalo atao fitaovana ho an'ireo mpitandro filaminana any amin'ny toerana rehetra izay ilana an'izany. Hitantsika araka ny tenena teo hoe marobe ny toerana izay mila ireny fitaovana reny fa ny eto Antananarivo nanaovana oeraoera ary ampiasaina hamonoana n'ilay vahoaka malagasy ampiasaina hisamborana ny vahoaka malagasy ampiasaina anaovana herim-pamoretana amin'ilay malagasy mitovy raha aminazy amin'ilay filoham-pirenena zany
Hitantsika ihany koa ny zavatra nampanantenana reny moa zany tamin'ireny resaka IEM reny a hitantsika tsara fa reny no nandrotsorotsoana n'le malagasy hoe zaho dia manana programme anasa na inona moa ny anaran'ireny tsy fantatra ntsony reny na projet de société na tsy fantatra ho intsony ny anarany fa mifangaro voraka izy raha ny resaka nataon'ny prime ministre satria fangaro tao daholo na plan Marshall na ny PEM na ny IEM na inona tsy fantatra ho intsony fa dia hitantsika hoe reny le zavatra narantiranty sy narentirenty ary nangalana ny fon'le malagasy. Tsika malagasy moa zany mahazatra ny malagasy dia olony fotsika dia rehefa mahita an'ireny dia tena anao zavatra tokoa dia mena ny vato arotsaka ny vato rehefa vita ny ilany anazy dia takany ambava fotsika rehetra tsy tsarony akory hoe misy an'ireny fampanantenana izay nataon'ireny. Hitantsika tsara ireo fitaovana izay naseho ireo ho an'ireo mpitandro filaminana ireo nahita daholo ny rehetra aizy ireo firy-taona tioariana aizy ireo aiza le fampanantenana ilaza indray izy rapitso raha afaka pitso fa dia hoe mbola tsy tapitra amin'ny mandako anke raha tsy raha amin'ny 2023 hiandro raha amin'ny 2023 ave zay izy vao amoaka an'ireo fitaovana ireo le puso nomby raha moa nanontaniana hoe aiza moatra amintsika amin'ny teny zao fa very ihany ny omby olany ihany sanatry mivava ny omby any amin'ireny faritra misy an'ireny toerana tena hoe manana an'izany culture na omby zany lany ihany samy mahitsitsika ary mbola iverenantsika amin'ny fotoana manaraka tena hoe afaka valampatra itsika iverenantsika daholo le zavatra rehetra nampanantenana ohatr'ireny izay mikasika ny vahoaka malagasy mikasika ny sosialim-bahoaka fa tsy any amin'ny toerana misy dahalo ihany no misy ny tsy fandriam-pahalemana fa ny amin'ireny vohitra rehetra reny vohim-paritany na reny vohitry ny faritra na any ambanivohitra rehetra any misy tsy fandriam-pahalemana daholo ary mila an'izany mpitandro filaminantsika tsy mandeha any amin'ireny toerana reny ary asako ny miteny eto fa ny mpitandro filaminana dia miady varotra ny sasatsasany ny tsy andehany amin'ireny toerana mamay ireny satria samy matahotra ny ainy samy matahotra ny hofaty daholo tsika ny aretina moa tefa mamely araky ny zavatra misy hiainana ankehitriny vao omaly tsika no naheno fa nodimandry ihany koa ny professeur Rabe Armanana Gabriel izay fantatra eo anivony zany politika zany satria secrétaire général ny monima izy nahafantarana azy ary fantatra ihany koa amin'ny fahitsiny ny teny tsy misorona ary tena mahitsy masamy teny zany olona zany nanana respect nanana fanajana sy fifanajana tamin'ny olona zany izahay teto amin'ity fandarana miara-manonja ary mbola manamafy ny teny fampiononana sy ny fampahirezana ho an'ny fianakaviany satria mafy zany hoe ilozany ny olontiana ilozany ny raim-pianakaviana ilozany olombe ao anatin'ny antoko fa eny amin'ny université ihany koa dia nilozany olombe anankiray ohatran'io amin'ny taranja géographie zay tena olona manana ny maizy anazy mihitsy zany olona zany ary lasa ny saiko tena lasa ny saiko satria marobe ireo mpampianatra ireo professeur ny université maty tao anatin'ity fotoana tao anatin'izay fotoana nisy iny ity valana retina ty be dia be zany professeur na mpikarika na mpampianatra na ina fa mpampianatra tany amin'ny université tena maro gaba nefa mananika ny any amin'ny 50 any raha ohatra ka tsy diso no ifanisako na latsaka kely nefa azotsika tsaina nefa zany olona mpampianatra amin'ny université zany fa amatoanataona ny tena hoe amapolipoliny tena tsy voafetra ny azahoana n'izany mpampianatra zany tena loza ny zavatra mitranga rovintsika vao asolo an'ireny olona reny ary tsy asolo an'ireny karazana olona zay nanany na izy anazy tena amin'izany anjery manontolo zany eo ao anatin'izany ihany koa reny mpitsabo reny reny dokotera reny professeur marobe fa dia hoe misy zavatra mila mahatonga saina ny tsirairay mihitsy ny amin'izao fotoana zao hoe inona le afatra tiana mpitaina amintsika olombelona fa tena eto Madagasikara moa anatin'izany dia mifanidinan'ny fiangonana foana no mamay an'ity mpitondra fanjakana ity misy fanambarana izay nataon'ny namana mpitandrina anankiray pasteur Andriamosata Roger zay
nanao fanambarana tena lava ary mahenjakenjana raha misy fotoantsika manaraka ihany koa dia ho alefantsika eto ilay izy ho vakiana mihitsy satria tena mampieritreritra ny zavatra voalazana ao anatin'izany fanambarana zany ary tena iombonana hevitra mihitsy satria le fanidinan'ny fiangonana nefa miantso ireo mpiandro sy ireo olona ampahery an'ireo olona marary eo any amin'ny toerana rehetra any amin'ny CTC ataon'le fidiram-panjakana fa le fanakatonana ny fiangonana fetsoana vaditany fa fanidinan'ny fiangonana hoe eo an-dalan'ny fivavahana tamin'ny herinandro masina iny atao anatin'ny herinandro ny fanahy masina iny dia misy mpitandro filaminana mihitsy miambina eo ambaravarana manakana ny olona sy moka ny olona ao anatin'ny fotoam-pivavahana tsy fanao zany tena tsy fanao zany fa na inona reny ao anatin'izany olona zany hoe fanamasina nefa no ny atrehana tamin'ny herinandro iny zay no zavatra tiana pitaina androany mbola iresaka tsika vaksiny rafaka pitso mbola manana fotoana amin'izany tsika satria tsy heno eno antsony koa inona nefa raha nyity vaksiny ity aiza ho aiza ny vaksiny amin'izao fotoana zao mampisalasala ny olona satria le mpitondra fanjakana tsy manome modely tsy manome fanentanana tsy manao fanentanana fa tena miraviravitanana ny olona dia iresaka an'izany ihany koa tsika amin'ny fotoana manaraka fa efa lasa dia lasa ny fotoanantsika androany a taperikotreo aloha ny anjara fitenenako a mametraka ny veloma finaritra antsika rehetra mirary soa samy ten'Andriamanitra indray